Ohatran'izay le son a. Ya misaotra anareo avy any Anosy pita ny sary sy ny feo a miainga avy aty amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato amin'ity maraina ny alarobia 7 ny volana aprily 5 ity. Miarabanao Iantsa dia miarabo antsika rehetra ihany koa izay manaraka ny televiziona malagasy any atokantrano any amin'izao maraina izao. Ny fanontaniany Iantsa dia hoe inona ny zava-misy eny amin'izao fotoana izao, manahoana ny zava-misy ety amin'ny seranam-piaramanidina amin'izao fotoana izao. Dia ny valim-panontaniana Iantsa dia hoe efa vonona isika andray ireo vahiny marobe izay andrandray sy andrasana anotrina ity fotoan-dehibe ato anatin'ny andro vitsivitsy ao anatin'ny 2 andro raha maromana kokoa. Dia eo ireo vahiny izay anotrina ny fivoriana tapon'ny finan-kevitry ny ranomasimbe indianina na ny commission de l'océan Indien izay tanterahany eto Madagasikara moa eto Antananarivo mazava ho azy fa mialohan'izay Iantsa dia efa misy ihany koa ireo vahiny izay efa tonga izany nanomboka omaly efa ho tonga omaly ohatra ny filoham-pireneny Seychelles efa nisy ny fitsenana makotrokotroka izay nitanterahana tetỳ amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena. Fa mialohan'izay hoy izaho teo dia hisy ny fitsidihana ara-panjakana na ilay atao hoe visite d'État izay ho tanterahan'ny filoham-pireneny Frantsa andriamatoa Emmanuel Macron moa izany amin'ity androany ity araka ny fandaharam-potoana izay efa nampahafantarina antsika moa izany. Ka ao anatin'izay hoe visite d'État na fitsidihana ara-panjakana izay dia misy ireo arifenitra maro samihafa izay hajaina tanteraka ao anatin'izany raha ny zava-misy ety amin'ny seranam-piaramanidina Ivato moa amin'izao fotoana izao dia efa tazantsika aorianao miatrana ireo miaramila, ireo zandary izay hanao ny fombafomba ao anatin'izay hoe arifenitra fitsenana filoham-pirenena ao anatin'izay hoe fitsidihana ara-panjakana izany. Misy moa ny fisafoana izany andia tafika ety amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena izany izay ataontsika hoe mbola tsotsotra ihany satria mbola hisy ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy izay tanterahana eny amin'ny lapa-panjakana eny avoloha afaka fotoana fohy. Fa mialohan'izany dia ny araka ny fandaharam-potoana dia ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta no mandray ny filoham-pirenena frantsay ety amin'ny seranam-piaramanidina. Aorian'izay dia hisy ny seho ara-kolotsaina fohifohy izay tanterahany reto ataontsika hoe mpanakanto, misy ihany koa ireo tanora, ireo ankizy izay manotrina ety amin'izao fotoana izao Iantsa. Ankoatran'izay dia aoriany ny fandraisana ety amin'ny piste d'atterrissage moa izany dia hisy ihany koa ny fihaonana fohifohy, dinidinika fohifohy ataontsika hoe andaminana ny fandaharam-potoana nga raha izay no ilazana azy iarahan'ny prime ministre sy ireo délégation miaraka amin'ny filoham-pirenena frantsay ao anatin'ny efitrano natokana amin'izany na ny salle VIP. Avy eo any ho any amin'ny 1.10 ora sy fahefany na 1.10 ora mahery kely any dia anainga ety amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny délégation ka hiazo avy hatrany ny lapa-panjakana eny avoloha izay andraisan'ny filoham-pirenena malagasy izay mampiatrano ity visite d'État na fitsidihana ara-panjakana ataon'ny filoham-pirenena frantsay eto Madagasikara ity. Mbola ampitaina amintsika miandalana eto ihany moa ny votoatiny izany fitsidihana rehetra izany satria dia feno fandaharam-potoana ity visite d'État izay tanterahan'ny filoham-pirenena frantsay ity amin'ity anio ity. Izay aloha no azo tantaraina fohifohy Iantsa afaka miverina eto ihany izay rehefa mbola misy ny rehefa migadona ny fiaramanidina izay mitatitra ireo délégation miaraka amin'ny filoham-pirenena frantsay raha ny vaovao voarainay aloha hatreto dia fiaramanidina anankitelo no mitondra izany délégation frantsay izany. Eo ny fiaramanidina izay mitondra an'ireo ekipa na mpanao gazety miaraka amin'ny filoham-pirenena frantsay raha ny siosondresaka enina ety moa dia manodidina ny 70 any ireo mpanao gazety frantsay anotrina tonga hanao ny couverture ny fotoana toy izao satria dia matoa misy mpanao gazety marobe toy izany Iantsa dia iverina fa fotoana lehibe ho an'ny andaniny sy ny ankilany ny fitsidihana ara-panjakana toy izao.
eo ihany koa moa ny fiaramanidina izay mitondra ny délégation misy ny filoham-pirenena frantsay ary misy fiaramanidina fahatelony izay tondra ireo ataontsika hoe mpandraharaha, ireo mpampiasa vola frantsay izay hidinika amin'ny opérateur économique malagasy ihany koa izay efa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana iarahana amin'ireto délégation frantsay izay tonga eto Madagasikara izay. Zay no azo apitaina fohifohy aloha iantsa ataontsika hoe andratsira ihany fa rehefa migadona eto ny fiaramanidina izay tondra ireo délégation ireo dia iverina eto amin'ny antenne ihany izay. Averinay any Anosy ara ny fitenenana. Dia ankasitrahantsika feno zany Baby Stéphane nampita mivantana avy eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato ny amin'ny zava-misy amin'izao minitra maromaro tsy hahatongavan'ireo délégation tariny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady ao anatin'izao fitsidiana ara-panjakana izay tanterahany eto Madagasikara izao. Efa vonona ny eny toerana, efa miatra ny eny toerana avokoa ny rehetra andray izany vahiny manakaja ipetraka eo amin'ny tantara ny firenena malagasy izay. Fa eto amin'ny plateau ny televiziona malagasy eto Anosy ihany koa dia marobe no resantsika manodidina izay. Ankoatra ny Baby Stéphane aloha dia tsara ihany koa mampafantarantsika fa efa mipetraka any amin'ireny lalana izay andalovan'ny ireny vahiny ireny ny ekipan'ny televiziona malagasy rehetra. Apita mivantana ihany koa ny fizotry ny lalana zodiavin'ireny vahiny ireny rehefa avy eo fa anisany hoarantsika mivantana avokoa izany rehetra izany fa tohizantsika hatrany aloha ny resadresaka tamin'ny fanadihadiana teo isika dia nanambara ritantsika tao anatin'ny vidéo teo zany hoe tany amin'ny Nosy Mayotte sy la réunion ny filoha frantsay Emmanuel Macron tao anatin'ny roa andro androany izy eto Madagasikara andriamatoa secrétaire général ny antsika moa zany efa fantatra tsara hoe visite d'état fitsidiana ara-panjakana ny ataony eto Madagasikara fa ho an'ireo nosy anankiroa ireo zany inona ny fiantsonan'ilay visite nataony filoha Emmanuel Macron. Ia, misaotra indrindra nitondra izay fanontaniana izay iantsa. Mazava loatra fa ny fitsidiana izay nataony filoha frantsay Emmanuel Macron any amin'ireo départementa ireo dia karazana fitsidiana arak'asa izay ataony amin'ny départementa izay ao anatin'ny firenena frantsay na dia hoe ivelan'ny rika aza. Samy hafa tokoa satria ny fitsidiana ao ataony eto Madagasikara dia fitsidiana ao anatin'ny fitsidiana firenena anankiroa mifampitsidika firenena samy firenena izany fa ny natao tany amin'ny Nosy manodidina antsika reto moa zany la réunion Mayotte dia fitsidiana arak'asa ao anatin'ny départementa frantsay. Efa nisy ihany ny fanazavana maromaro ihany ny fanazavana nentina teto nateto amin'ny sehatry ny televiziona malagasy zany na teo amin'ny fanazavana nentin'ny ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny manazavany hoe inona tokoa moa dika izany hoe fitsidiana ara-panjakana izany. Ny fitsidiana ara-panjakana dia io no avolenta indrindra amin'ny karazana fitsidiana misy eo amin'ny firenena anankiroa. Amin'izay maha-avolenta zay dia maromaro ary hafa mihitsy ny arifenitra sy ny fombafomba fandraisana ny filoham-pirenena izay manao ny fitsidiana izany. Amin'ny fotoana io no ahitana lanonana ara-miaramila, fandraisana amin'ny fomba ofisialy, fandraisana andatabatra avolenta, lahateny ara-panjakana ary koa fitsidiana toerana manan-tantara izay samy maneho ny firaisan-kina sy ny fifandraisana lalina eo amin'ny fanjakana rotota. Misy sokajy natao nakefatra eo zany ny karazana fitsidiana rehefa amin'ny firenena samy firenena rotota dia ny voalohany indrindra amin'izay moa voalaza teo zany hoe ny fitsidiana ara-panjakana izay iseho amin'izao fotoana izao. Manaraka azy eo ny atao fitsidiana ofisialy dia misy ihany koa ny ataontsika hoe fitsidiana arak'asa
ary mety misy ny atao hoe fitsidiana manokana na hoe visite privé. Ireo zany matetika no sokajy apetraka rehefa misy an'izay fitsidiana zay, ary matetika ny ry zareo frantsay sy ry zareo amerikanina mametraka an'izay fitsinjarana efatra izay. Mety hafa izay ny firenena hafa, ohatra hoe makany ohatra ny firenena Suisse atsika ohatra, dia misy ny azy zaraina anakenina ny azy ny karazana fitsidiana, dia ny fitsidiana ara-panjakana, dia ny fitsidiana ofisialy izay andraisana prime ministre, fitsidiana ofisialy izay mety andraisana mpikambana anatin'ny gouvernemanta sy ny sisa sy ny sisa, dia manaraka avy eo ny fitsidiana ara-pomba fifanajana na visite de courtoisie. Ireo zany ny karazana hoe fitsidiana mety afaka ampiasaina rehefa misy fitsidiana amin'ny firenena anankiroa iantsa. Izay zany karazana visite d'État, visite officielle, visite de travail, visite privé, ireo no karazana voambolana vaovao rentsika indray androany ho antsika izay tsy tena mahafantatra loatra zany araka nambarany SGT hoe visite d'État no fitsidiana faratampony indrindra, fitsidiana ara-panjakana tahaka ity atao eto Madagasikara ity. Fa idirantsika lalindalina zay rehefa avy eo SGS ny fanomanana, fa itsika ihany koa ankoatry ny androany dia rapitsika ampiatrano ny sommet na ny fionana tampony ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana, isy filoham-pirenena maromaro ihany koa tonga eto Madagasikara, tahaka ny Malo zao ohatra efa nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato, efa tonga eto amintsika ny filohan'ny Repoblika ny Seychelles Wavel Ramkalawan, misy sary mifanaraka amin'izay moa dia arahantsika vetivety ny mahakasika izay fahatongavany filoha Seychellois omaly izay notsenany prime ministre lehibe ny gouvernemanta teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izay ho tonga anatrika izay fionana tampony fahadimindreo voamera ny ranomasimbe indiana izay ao arahantsika vetivety ny mahakasika izay fahatongavany izay manam-pirofo fa tena hoe nanokatra ny fahatongavandreo vahiny zany anatrika izao fionana tampony fahadimy voamera ny ranomasimbe indiana izao.
Ankoatra ny fahatongavany filohan'ny repoblika Seychelles moa zany dia efa fantatra ihany koa fa anisan'ny ho avy eto Madagasikara ny filohan'ny Union des Comores Andriamatoa Azali Assoumani sy ny Prime Ministre Mauriciana Ramgoolam Nafin-Chandra anisan'ny ho avy eto Madagasikara ho an'ny fandaharam-potoana rampitso izany izay ao anatin'ny fihaonana tampony fahadimy ny voamerany ranomasimby indiana fa ho an'ny androany aloha dia ifantohantsika misimisy kokoa ny mahakasika ny visite d'état ataony filoha frantsay Emmanuel Macron izy raha teo moa izay anisany mbola natrika izay fihaonana tampony amin'ny voamerany ranomasimby indiana rampitso izay amin'ny anarany nosy La Réunion zany fa afaka minitra vitsivitsy raha ny vaovao voaraintsika eto amin'ny televiziona malagasy dia giadony any amin'ny sainam-piaramanidina Ivato filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny délégation mafonja miaraka aminy anao izay fitsidiana ara-panjakana izay dia hitra mivantana eo Pabe Stéphane vantany vao tonga izay fiaramanidina izay ka mialoha izay aloha Andriamatoa secrétaire général nambara ombenimbeny fagoavana ny fitsidiana ara-panjakana inona ny fiomanana efa natao zany ny alohan'izao rehetrarehetra izao efa ambolana maromaro isika no nanomana ny fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay sy miaraka amin'ny fanomanana ny fihaonam-be nareo filoham-panjakana sy filoham-pirenena mpikambanao anatin'ny voamerany ranomasimby indiana mifanakaiky moa zany le fotoana dia tsy maintsy komity voamera anankiray no natsangana anomana ny izay fikarakarana rehetrarehetra ka rehefa manao fanomanana ohatran'izao tsika dia tsy misy zavatra kisendrasendra fa tsy maintsy arahana atsaka sy andavany ny fanomanana rehetrarehetra maka ohatra vitsivitsy fotsiny hoe ao amin'ny resaka ohatra hoe resaka sécurité indrindra ny fiarovana moa zany satria ny tena zava-dehibe satria filoham-panjakana manakaja no raisitsika dia manarak'izay no amin'ny resaka fahasalamana no amin'ny resaka fampitaovana mazava loatra fampitaovana mazava loatra ny isan'ny zavatra anakay mavesatra dia mavesatra ihany koa ary eo amin'ny olombelona ny olombelontsika izay eny amin'ny akianja amin'izao fotoan'izao mikarakara sy mandray ireo vahiny ireo aka ohatra anakay zany zao amin'izay resaka hoe fanomanana izay rehefa misy fitsidiana ara-panjakana toy izao dia tsy maintsy mandefa n'ilay atao hoe iraka mialoha ireo mpisavalalana izany ny mpifirenena mpitsidika dia nisy tokoa zay ary tao anatin'izay fitsidiana fisavana lalana zay dia maromaro ny atao hoe fihaonana zay nataon'zareo satria izay fisavana lalana zay no antoka fahombiazany fitsidiana ara-panjakana ohatra amin'izany amin'ny resaka fandaminana ny arifenitra jerena ho aiza ny toerana ivoriana jerena hoe aiza ny lalana alety efa jerena miloha daholo hoe makaiza tsika dia mandeha makaiza iza daholo ny lalana manahoana ny toerany tobo-pahasalamana afaka mandray raha sendra misy tapoka ve dia afaka mandray avy hatrany zany zao tsy maintsy jeren'ireo mpisavalalana daholo eo ihany koa le fihaonana amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny amatarana dieny meloha ny zava-misy eo an-toerana ary amahalana olana meloha raha ohatra ka sendra misy zay olana izay fitsidiana ihany koa ireo ny any an-tseranam-piaramanidina hoe nakaiza ny lalany le filoha rehefa tonga dia iny moa zany dia tena raisina mihitsy isa minitra isa-jegoatra mihitsy hoe mialety io zany dia maketsa dia tsy maintsy voafariparitra daholo hoe ny lalana lalovany sy ny fotoana andalovany izay dia misy ihany koa zany le tamin'ny fotoana nandalovan'ireo mpisavalalana frantsay ireo ny fihaonana tamin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny teo anivon'ny ministera teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika teo anivon'ny primature sy eo anivon'ny ministera isan-tsokajiny amin'ny hoe hijerena ny anomanana an'izay fitsidiana ara-panjakana zay ny anakay mpisavalalana ny anakay ihany koa tsara mariana dia amin'ireo le olontsika olombelontsika eny akianja amin'izao fotoan'izao eny ampilinasa amin'izao fotoan'izao dia misy ataontsika hoe agent de liaison ireo agent de liaison ireo dia tena zava-dehibe tokoa satria ireo zany no rohy mampifandray n'lay ireo vahiny mpitsidika sy isika mpandray ireo zany
manatanteraka ny mitondra ny afatra zany sy mandrindra amin'ny atsakany sy andavany ny fionana sy ny fanampianara teknika sy ny logistika rehefa mandalo ny mpitsidika zany ohatra amin'izany ohatra hoe voatonga eny amin'ny seranam-piaramanidina ny mpitsidika dia efa ny mialohan'izay ary mialohan'izay dia efa misy fionana atao amin'ireo maso ivo ataon'ireo agent de liaison reo amin'ny maso ivo hoe za no maso no agent de liaison ny filoam-pirenena reo dia mila mivorontsika hoe inona daholo ny zavatra tokony tsara ho fantatra eo amin'ilay fandaram-potoana ohatra dia aizana angalana ohatra raha misy ohatra amin'ilay raisika ny fivoriana amin'ny zay tranga rapitsiny eo amin'ny COI dia hoe resaka ohatra fangalana badge fotsiny dia efa ny agent de liaison no mandray andraikitra mikasika an'izay dia mety misy fantanina eny antenatenany eny ho antanin'ireo mpitsidika ireo hoe raha ohatra ka te andeha ohatra fotsiny zany matetika zavatra mitranga hoe misy aizany toerana mety fisakafoanana misy sakafo malagasy ohatra dia tsy maintsy fantatra ireo agent de liaison mahafantatra hoe misy an'izao ary iny toerana andehanana dia avy eo ny agent de liaison io no mandrindra miaraka amin'ny mpitandro filaminana hoe andeha ho ary nasaranina ka mila arahana mila mafisina ny fandriam-pahaleman'ireo leo ohatra zay zany ny mety zavatra mety hitranga fa tena zava-dehibe mihitsy ny asan'ireo agent de liaison reo amin'izay resaka hoe fiatohana ny fandaminana filaminana izay sy ny fandrindrana amin'ny ankapobeny mba tsy hisy raorao mba tsy hisy olana ny fivahininy vahintsika tonga eto Madagasikara. Tiako idirana lalindalina mahakasika an'izay agent de liaison zay sa momba azy rehefa avy eo fa efa ndresaka fiomanana ihany SG teo nanomana sary ihany koa izahay teo amin'ny televiziona malagasy satria rehefa mandray vahiny izay isika dia tsy maintsy miomana foana na iza mandray vahiny na firenena na tokantrano isika raha teo ihany koa malagasy malaza amin'izay fandraisana vahiny izay tsy maintsy diovina ny tanàna karakaraina amboarina ny tokony amboarina rehetrarehetra misy fanadihadiana vetivety ho arahantsika dia hotoizantsika ndresadresaka avy eo. Raha tomboketo marina moa ny tena fandaminana ny tanàna Antananarivo, raha tomboketo ny fiovana toe-tsaina ka tena hiaraka andamina anadio sy kolokolo ty renivohitr'i Madagasikara ty isika rehetra. Efa mandeha izao, efa manomboka vita avokoa ireo lalana eto an-drenivohitra, mandeha ny fanadiovana, no alalana ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra na ny trottoir, na rindraraka ny tokony ho izy ny toerana fijanonan'ny fiara, no azavaina avokoa ireo lokony mari-pamantarana eny an-dalambe toy ny tsipika famantarana ny toerana fiampitan'ny mpandeha tongotra sy ny maro hafa. Ka tsy mahafinaritra ary ve izany? Tsy izay ve no tadiavintsika hatramin'izay? Koa maninona mora tohizana? Tohizana amin'ny fomba ahoana nefa? Voalohany indrindra aloha, ny fomba nohizana azy dia ny fikojagojan'izao zavatra efa vita sy misy izao. Mila fiovana toe-tsaina, efa madio ny tanàna ka andao tsy lotoina intsony. Misy fomba fitenin-draha teo manao hoe izay tsy mandoto dia efa namany manadio. Malalaka io ny trottoir ka andao mba eny no andeha, tsy hampitapita etsy sy roa intsony fa hiampita eny amin'ny toerana voatokana amin'izany. Ny faharoa, andao tohizana ny asa natao. Telo volana teo eo izay no nahazo mpitantana vaovao ny tanàna Antananarivo. Efa azo lazaina misy vokatra mivaingana. Ny hita tao anatin'izay dia ny hoe ay ve azo atao tsara ny fanome tanana amin'ny fanaovan'ireo asa rehetra natao ireo. Samy nandray ny andraikitra tandrify azy ny rehetra, mifanampy, satria samy mba te hanana an'izany tanàna milamina sy mirindra izany. Raha ny komunina Antananarivo renivohitra manokana, nampanantena izy ireo fa hanohy ny asa efa natomboka. Etsy ankilan'izay, handray vahiny isika afaka andro vitsivitsy, fomba fanao ary tsy mahadiso mihitsy angamba raha mba manadio sy mandamina. Fomba nehoana ny soatoavina malagasy amin'ny fahaizana mandray vahiny rahateo izany. Tsy hoe amin'izao mialoha izao ihany anefa, fa mandritra ny fahatongavan'izy ireo ihany koa. Marika nehoana izany ny fanarahan'ireo fandaminana rehetra apetraka. Raha jerena amin'ny zoro miabo, maro be ireo tombontsoa ho azon'i Madagasikara amin'ny fampiatranaon'ireo fotoan-dehibe roa ato ireo,
ka anisan'izany ny fivoaran'ny tanàna izay azo lazaina ho fanombohany ihany satria azo atao teboka ianganana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao mba andehanana any amin'ny tsaratsara kokoa. Tahaka ireny ny endrikendriky ny fiomakomanana raha ny eo amin'ny tanàna amin'izay fandraisana vahiny izay no diovina nisy namboarina no atsaraina efa nambara ombeny fa ny fanamboarana dia mijanona ho atsika zany reny nisy fanamboaran-dalana moa sy ny fandokoana fotodrafitrasa maromaro SG fa hitantsika teo ihany koa ny ofaofa ny saina. Eo aloha ny saina pirenentsika malagasy, ny saim-pirenena frantsay, ny saindreo nosy maromaro aty amin'ny ranomasimbe satria efa nambara foana hoe lanonana rososina no raisitsika eto Madagasikara ny androany sy ny rapitso ny androany ny fitsidiana ara-panjakana ny rapitso ny fionana tampony nosy aty amin'ny voamera ny ranomasimbe tsara mpahafantarina antsika fa ireny saina ireny dia misy laharana izy ireny manaraka ny alfabeta zany ny laharan'izay ao anatin'izay filaharana saina hitantsika miofaofa eraky ny lalandreny mariky ny inona moa zany SG tena hoe fametrahana andreny saina ireny inona no azo etsika hanazavana ny fametrahana saina amin'ny toerana rehetrarehetra zay efa fanao amin'ny firenena rehetra mandray vahiny moa zany ny fametrahana izay saina pirenena faneva-pirenena amin'ny toerana manerana ny tanàna zay. Ny sainam-pirenena ahofahofa eo amin'ilay toerana tsidiana no marika anankiray lehibe voalohany indra hita maso amin'ny fitsidiana ara-ofisialy na fitsidiana ara-panjakana fantatsika tsara ny asarobidiny zany sainam-pirenena zany ho an'ny firenena rehetrarehetra satria marika ny fiandrianam-pirenena ary marika fanajana ihany koa ho an'ilay firenena mitsidika sy ny firenena tsidiana izay fametrahana ny sainam-pirenena maneraka ny lalana zay matetika izay lalana andalovany ireo firenena filoam-pirenena mitsidika na filoam-panjakana mitsidika ireo. Izay ny mahakasika ny saina vadao verenantsika ilay agent de liaison somary nanitikidika mety hoe tsy dia fandrehan'ny olona matetika. Misy an'izany agent de liaison zany manamora ny fivahinianana olo-panjakana olo-manakajy amina firenena iray na toerana iray ny amitsipiriany zavatra ilainy dia le agent de liaison araka fanazavanao teo no mitady ny fomba rehetra nomezana fahafapo zany amin'izay zavatra ilainy le olona vahiny. Olona tahaka ny ahoana monsieur SG no afaka manao an'izany asa na agent de liaison zany indrindra amina sehatra avo lenta tahaka izao ny fitsidiana ara-panjakana. Efa nitsiditsika teo tokoa hoe inona ny asan'ny andraikitra ny agent de liaison. Eo ankilany koa moa misy an'ireo le agent de protocole zay miara-miasa ihany koa anatin'ireo olombelona manam-pirinasa zany any amin'ny toerana zay nisy ny fitsidiana rehetrarehetra. Olona tony ahoana voalohany indrindra aloha angamba ny tsara ho fantatra dia tsara mandalo fiofanana. Tsara mandalo fiofanana mikasika an'izay ary olona mahay mandray olona mazava loatra mety tsy dia ho sarotra loatra angamba ny malagasy satria malagasy malaza mahay mandray olona. Mahay mandray vahiny. Fa ny naizana tsany ary dia tsara ihany misy an'izay fototra iaingana amin'ny fampiofanana izay ohatra fotsiny zany amin'izay resaka hoe agent de liaison zay sy amin'ny resaka hoe ny agent ny protocole dia nisy fiofanana maromaro natao tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tao anatin'izay volana herinandro vitsivitsy lasa izay mba hanamafisana hamerenana indray ampizarana ireo olontsika zany amin'izay fandraisana ny fahaizana mandray vahiny izay ary misy fahalalana akapobeny tsara ananan'ireo le olontsika ireo satria mety misy maromaro ny fanontaniana apetraky ny ireo vahiny ireo mikasika ny manahoana ny kolotsainareo manahoana ny mety hoe mety mantany politika na zavatra zany fomba fanao ny sinsisa ny resaka toe-karena dia
tokony manana an'izay afaka mamaly an'izay ny agent de liaison zay mahatonga azy hoe manana an'izay le fahalalana akapobeny ahafahany mifampiresaka amin'ireo le vahiny ireo zay ary mazava loatra fa tsy maintsy mahay teny vahiny na izy teny vahiny amin'ny teny frantsay na teny matetika moa zany fa teny vahiny amin'ny teny anglisy zay ngamba zavatra anankiray hoe tsara ho fantatra hoe raha ohatra ka hoe anendry olona nao agent de liaison tsika tsara tsy piana eto ihany koa fa ankoatran'ireo agent de liaison ireo dia miara-miasa akaiky ary manao ny asany ihany koa ny rekabeazany ao anatin'ny commission vaumière mpikarakara ny resaka fandriparemana fiarovana izany na dia ireo le mpamilitsika ireo koa dia mila fiofana manokana hoe mitondra olo maventy olobe zany dia mila fiofana manokana dia tsy maintsy misy karazana fivoriana mialoha ampahafantarana rehetrarehetra hoe zao ny zavatra tokony atao zao ny zavatra tsy tokony atao ahoana ny fomba fitafy ahoana ny fomba firesaka rehefa mandray vahiny toy izao zany hoe olontsika rehetrarehetra zay mandray anjara amin'ny mandray vahiny ireo dia nisy fotoana tsy maintsy mandalo an'izay fampiofanana sy fizarana traikefa izay misehatra iraisam-pirenena ihany ve misy an'le agent de liaison sa misehatra hafa ihany koa sehatra iraisam-pirenena aloha tena hoe misy azy fa zany hoe ngamany hoe ny tsy voatery hoe fitsidiana ara-panjakana na hoe fitsidiana ofisialy fa raha ohatra hoe misy vahiny tonga eto Madagasikara ka tianao amena lanja manokana dia afaka ihany koa omena agent de liaison izy matetika moa zany ny ministra rehetrarehetra vahiny tonga eto Madagasikara dia manana an'izay agent de liaison izay koa efa mijery minitra sy segony sika fa tsy dia ela ntsony dia gadona ny vahiny eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato eny ny mpanao gazetitsika Babe Stefana ihany koa moa efa niditra teo izy efa nampiseho antsika antsariny amin'ny fiomankomanana mino fa tsy ho ela dia efa afaka hiditra mivantana eto izy apita amintsika ny zava-misy eny an-toerana na izanona tsany aza mbola betsaka ny fahalalana tsara ho fantatsika mpanaraka ny televiziona malagasy manodidina izao fandraisana vahiny manakaja amin'izao fitsidiana ara-panjakana ataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady izao zy ramatoa Brigitte Macron miaraka amin'ireo délégation tariny misy ministra vitsivitsy moa zany hiaraka aminy misy ihany koa mpandraraha matanjaka ifampararaha anao fifanaraha-mpiara-miasa amin'ireo mpandrarahantsika eto Madagasikara anana tombony goavana na ny firenena na ny mpandraraha malagasy amin'izao fitsidiana ara-panjakana izao zay efa nomboka tsy ho ela ny fotoana sy ny programa rehetra ao anatin'izay fa mandra-piandry izay mandra-piditry Babe Stefana avy ny Ivato eny dia toizantsika ihany nresadresaka satria maro be ny tsara ho fantatra manodidina izay fitsidiana ara-panjakana izay androany raha ny fandalim-potoana efa voalazantsika teo iasehana ampitainy Babe Stefana ihany koa hoe ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta no hitsena ny filoha frantsay Emmanuel Macron eny ampahatongavana efa miatra ny eny ihany koa araka nihitantsika tamin'ny sary teo ny miaramila rehetra anao ny fisafonana an-dadafika izy ireo dia avy eo hiazona mpampanjakana hiavoloha satria eny no miandry azy ny filoha malagasy mivady ny filoha Andry Rajoelina izany resantsika kely be deabe ny zavatra tsara ho fantatra manodidina izay visite d'état izay fanontaniako indray hoe ny samy filoha-pirenena ihany ve no afaka manao visite d'état sa misy ihany koa premier ministre nahoana no premier ministre ihany koa no mandray an'le filoha-pirenena eny ampahatongavana amin'ny resaka fitsidiana ara-panjakana na ny visite d'état dia ny filoha-pirenena mitsidika filoha-pirenena na filoha-pirenena mitsidika mpanjaka iray zay zany no atao hoe arofenitra mipetraka rehefa misy fitsidiana ara-panjakana toy izao fa rehefa mandray
prime ministre ohatra ny firenena anankiray dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe fitsidiana ofisialy izy manomboka eo. Ny tanysainao teo iantsa hoe andrimatoa prime ministre lehibe ny gouvernementa tokoa no mitsena ny vahiny manakaja tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato amin'ny anio maraina io. Zay moa zany no ny fandaminana satria ny arifenitra ny fandraisana ara-pomba ofisialy ny andeha tafika miatrana sy ny rapirenena dia eny amin'ny lapampanjakana eny Iavoloha no atao. Ny zavatra anakay tsara fantatra ihany koa iantsa dia rehefa misy fitsidiana ara-panjakana toy izao sy ireo ministra ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana zay ho avy anatrika ny fivolombeny voamerany ranomasimbe indiana manonka rapitso, ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena tsirairay avy ireo dia misy ministra iray voatendry anaraka azy ireo. Ohatra zany hoe raisika androany zany hoe ministra manaraka ny voatendry anaraka ny filoham-pirenena Emmanuel Macron dia ny ministra andrimatoa ministra ny fitsanjaram-pahefana sy ny fanajariana ny fananantany andrimatoa Naina Andry Titoaina dia misy ministra hafa ihany koa zany voatendry amin'ny ireo filoham-pirenena hafa zay ivahiny eto Madagasikara. Efa miresaka an'ilay rapitso ihany tsika efa akaiky ny fotoana fa misy fanadiadiana ihany koa ampahafantarina antsika hoe iza no vahiny ho avy eto amin'izay fanatrehana ny fivoriana tampany fahadimy ny voamerany ranomasimbe indiana izay ho arahantsika vetivety aloha angamba ny mahakasika izay dia avy eo tohizantsika ihany resadresaka eo am-piandrasana ny figadona ny fiaramanidina eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Ho tonga eto Madagasikara avokoa ireo filoham-panjakana 5 mandrafitra ny voamera ny ranomasimbe indiana amin'izao fihaonana ny tampony andiany fahadimy izao izay ahitana ny filoha frantsay son excellence Emmanuel Macron. Raha tsy haivona ny fidirany teo amin'ny tontolo politika ny 9 aogositra 2012 izy no voatendry ho ministry ny toe-karena ny indostria ary ny raharaham-bahiny nomerika tao amin'ny gouvernementa faharoa ny Manuel Valls. Nametra-pialana izy ny 30 aogositra 2012 ary herinandro vitsivitsy taorian'izay izany hoe ny 9 novambra 2012 nanambara ny fiorotsako fidiana ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana ny taona 2012 lany teo amin'ny fiodinana faharoa izy tamin'ny Sambato mahery ny 90 ny 7 May 2012 izy araka izany no filoha faralahy indrindra tao amin'ny Repoblika Frantsay. Mbola nirotsaka ho fidiana ihany ny tenany ho amin'ny fehim-potoam-piasana manaraka ka lany tamin'ny Sambato 7 faingo-dimapolo isanjato tamin'ny fiodinana faharoa ny 4 aprily 2012 raha ny fanandrina tamin'ny Marine Le Pen. Heritaona ao anatin'ny fehim-potoam-piasany faharoa izy izao tonga eto Madagasikara izao. Indroa no efa nitazona ny toerana sekretera general ny COI ny France La Réunion. Ny taona 2012 tamin'ny alalan'ny Wilfried Bertil ary ny taona 2012 tamin'ny alalan'ny Vilay Odon Marie Mouton. Manaraka azy ny Repoblika ny Seychelles amin'ny alalan'ny filoham-panjakana son excellence Wavel Ramkalawan mpitandrina tao amin'ny fiangonana Anglikana. Ny iraka nampanaovina azy amin'ny mahampirehitra azy no nanosika azy ianao politika. Efa solombavam-bahoaka ny taona 1970 voafidy ho filoha ny mpanohitra ny taona 2012. Ny taona 2012 nahazo ny maronisa tamin'ny fifidianana teo anivony anteny miram-pirenena ny antokony. Izy no nitarika ny délégation navy amin'ny anteny miram-pirenena tany amin'ny parlementaire panafricaine sy ny fivoriana maharitra ny SADC izay nitarika ny komite ny demokrasia sy ny zon'olombelona. Ny 20 oktobra 2012 nanao fianianana ho filohan'ny Repoblika ny Seychelles i Wavel Ramkalawan dia mbola izy no filoha seychellois mandraka ankehitriny. Maurice anisan'ny tompon-kevitra voalohany tamin'ny fifanarahanm-piara-miasa nananganana ny voamerany ranomasimbe indiana niaraka tamin'ny Madagasikara sy Seychelles ny taona 2017. I honorable Navichandra Ramgoolam no prime ministre am-perinasa ankehitriny izay tsy iza fa zanaky Sio Shagor Ramgoolam lehilahy azo heverina ho ray ny firenena Mauritiana na ray ny fahaleovantena mihitsy
satria teo ambany fitariana no nahazahoa ny firenena fahaleovantena tamin'ny fanjakana Royaume-Uni ny taona 1970. Izy no mpanorona ny antoko fahaleovantena. Naviny Nichandra Ramgoolam, mpampianatra, taraka ny antoko travailliste, mpanohitra tao Maurice, Prime Ministre efa 3 feptaona niasana. Ny voalohany 577 ka hatramin'ny 520, ny faharoa 520 ka hatramin'ny 420, ary ny feptaom-piasany fahatelo izay nanomboka ny 12 novambra 420 ka hatramin'izao izy ho tonga eto Madagasikara izao. Sekretera general ny COI fafito Jean-Claude Delestrac avy ao Maurice. Vondrona Comore tarihiny filohany son excellence Azali Assoumani izay lany filohany vondrona Comore tamin'ny fifidianana 2020 tamin'ny isanjato 570. Efatra taona ny fotoam-piasany tamin'izany. Tamin'ny feptaom-piasany ihany koa no nanavaozany ny fifandraisan'ny Comore tamin'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena ary nanangana ny tetika sagoavana. Ny 20 Mey 2020 lany fanondroany io filohan'ny vondrona Comore son excellence Azali Assoumani. Ny 20 Janoary 2020 lany fanotelony ho filohan'ny vondrona Comore indray son excellence Azali Assoumani. Eo amin'ny tantarany COI indray kosa indroany tazona ny toerany sekretera general ny COI Comore. Voalohany ny taona 770 tamin'ny alalan'ny Kaabi Mohamad, ny taona 20 tamin'ny alalan'ny Hamad Ahmadi. Firenena fahadimy ao anatin'ny voamerany ranomasimbe indiana sady hampiantrano ny fionana tampony andian'ny fahadimy Madagasikara. Isika malagasy no firenena tantana betsaka indrindra ny toeran'ny sekretera general ny COI. Ny santatra izany Henri Rasoul-Ndaibe ny taona 770, nanaraka azy ny taona 420 sady sekretera general fahadimy Monique Andreas Soavel Mandroso ary ny fahatelo sady sekretera general fahafolo ny voamerany ranomasimbe indiana ankehitriny Edgar Razafindrava. Mpampiantrano noho izany Madagasikara amin'ny ity fionana ny tampony andian'ny fahadimy ity amin'ny alalan'ny filoham-panjakana malagasy André Rajoelina. Raha tsy ivona ny tantara dia ny firotsan Kofidiny ho be ny tanàna n'Antananarivo. Ny taona 720 no tena nahafantarana azy. Roa taona taorian'izay izy no nitarika ny fahefana avo ny tetezamita nandritra ny 5 taona. Ny taona 720 ka hatramin'ny 320. Ny fifidianana ho filoham-pirenena ny 7 novambra 2020 no nametraka azy ho filohan'ny Repoblika ny Madagasikara izay nivoany ho mpandresy tamin'ny Sambato 550 faingo 180. Ny Janoary 420 no lany fanondroany tantana ny Madagasikara indray ny filoha Rajoelina mandraka ankehitriny. Fony fahakeliny izany hoe nanomboka teo amin'ny 7 taona no efa mpitarika ekipa foana ny filoham-pirenena malagasy tany am-pianarana, tontolo ny fanatanjahantena sy ny kanto, skoto sy ny sisa. Teo amin'ny 17 taonany izy no nanangana sahady ny vondrona tanora mpitia mozika, dia kolontsaina ary fiaramboly maro samihafa. Teo no nipoiran'ilay hoe TGV, troupe en groupe unique nouveau style valeureux. Ny fahombiazana azo ny tamin'ny etsika lehibe namorian'ny tanora mahery ny ray alina isan-taona tao anatin'ny 9 taona no naharaikitra azy ho andry TGV izay navady no fikambanana TGV na tanora malagasy vonona ka lasa ho antoko politika matanjaka ankehitriny eto Madagasikara. Miresaka kely mahakasika ny fampiatranoantsika ny filonan-tampony voamerany ranomasimbe indiana ihany sika satria tsy tokony adinoana fa ankoatra izao fionana fandraisana filoham-pirenena frantsay manao fitsidiana ara-panjakana izao dia eo ihany koa anisan'ny goavana raha mpitso ampatsahivina antsika ombenombeny izay fionana tampony fahadimindreo nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana izay ao anatin'ny fankalazana ny faha-70 taonany ihany koa dia misy ihany koa ny lamina manokana izay efa anisany mampahafantarina antsika ihany fa andao aloha tsika hifantoka hatrany amin'ity visite d'État ity satria mbola be dia be ny zavatra azo resahana mahakasika izay nambara hoe miandry minitra vitsivitsy isika dia mikadona eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato eny ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady sy ny délégation miaraka aminy misy ministra maromaro, misy ihany koa mpandraharaha ho avy eto amintsika no fifanaraha-piara-miasa vaovao amin'ny fampandrosoana ny firenena. Marobe ny fiara-miasa ny Madagasikara sy la Frantsa izay fa
andray azy ireo isika afaka segondra afaka minitra vitsy eo eche mety hanahoana ny mety ho fipetraky ny arofenitra rehetra eny vato a amin'izay fandraisana vahiny zay rehefa avy eo. Ny fandraisana ny filoha Macron eny vato moa zany a mety miavaka kokoa amin'ny fandraisana ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana izay ho avy anatrika ny fivoriam-ben'ny voamerany ranomasimbe indiana. Miavaka io satria samihafa ilay izy araka ny fandraisana teo ary nitsindriana ombeny dia fitsidiana ara-panjakana no ataony filoha frantsay ka alindra araka izay ny arifenitra rehetrarehetra zany amin'ny fandraisana ny filoha frantsay saminy manana ny arifenitra manakaja napetraka ho azy daholo ireo vahintsika ireo fa noho izay hoe fitsidiana ara-panjakana izay dia ohatra raha raisa zany ny mikakasika ny filoha frantsay dia tsy eny amin'ny serana mpiara-manidina eny Ivato no anaovana ny hira-pirenena sy ny fisafonany andeha tafika araka ny mahazatra fa natao kosa amin'ity eny tonga teny amin'ny lapa-panjakana eny Avoloha raha mahatsikaritra ngamitsika raha ohatra ka manaraka amin'ny reny fitsidiana ataony filoham-pirenena hafa reny any Frantsa ohatra rehefa makany amin'ny lapan'Elysée dia hitatsika tsara hoe ohatra ny ahoana izay arifenitra napetraka izay rehefa mandray filoham-pirenena na filoham-panjakana. Ho hitantsika tsara avokoa izay rehefa avy eo rehefa tonga ny fotoana ampatsevina antsika hatrany ny fandaram-potoana mbola mipetraka izay ampahafantarina antsika eto am-pelantananay aloha hatreto izany dia rehefa tonga eny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato izy dia tsy enay ny premier ministre lehibe ny gouvernement avy eo hiazo ny lalam-baovao eny Tsarasoatra makivaky ny arabe ny fahaleovantena hiazo any Avoloha isy ny fionana manokana izay ataony filoha rotonta dia ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha malagasy Andry Rajoelina izany ankoatra izay dia isy ihany koa fionana manokana eo amin'ireo ministra frantsay sy ny ministra tsika eto Madagasikara izany mazava ho azy ifampidinika databatra boribory jery ny fanamafisana fiara-miasa eo amin'ny rotonta dia amina fotoana fitsidiana ara-panjakana tahaka izao araka ny evanambarany echeto io ihany misy foana ny karazana fekevitra mendrika fanambarana ataony filoha rotonta ao aorian'izay dia tahaka ny fitsidiana ara-panjakana rehetra ataony reny filoham-pirenena filoham-panjakana maneran'izao tontolo izao reny dia misy ny fitsidiana ireo toerana manan-tantara isy toerana manokana androany rapitso raha tsisy ny fiovana amin'ny ora farany dia hitsidika toerana manan-tantara eto Antananarivo anatin'izany rovan'ny Madagasikara ireto délégation natariny filoha frantsay Emmanuel Macron ireto fa resantsika hatrany mahakasika izay visite d'état zay visite d'état nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron eto Madagasikara efa nentina tamintsika tao anatin'ny fanadihadiana teo anatina firenena matanjaka ao anatin'ny G7 G20 firenena anisany manana tanjaka raha teo karena sy amin'ny lafiny maro indrindra maneran'izao tontolo izao zany frantsay izany midika inona andriamatoa secrétaire général ny fandraisana firenena fandraisantsika firenena matanjaka manao fitsidiana ara-panjakana eto amintsika inona avy no mety hoe tena tombony goavana amin'ny fisina fitsidiana ara-panjakana tahaka izao. Ny fitsidiana toy izao dia mazava loatra raha ho antsika malagasy na amin'ny frantsay koa ary angamba mazava loatra dia fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomatika sy ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny tany rontonta. Marina fa hoe firenena matanjaka ny Frantsa fanaizana azy zany ary dia samy mitady ny tombontsoany zay ny ao anatin'ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena ahoana ny ahitana tombontsoa ho an'ny fireneny tsirairay avy dia isiny fifanakalozana ihany koa mba izay tombontsoa zay dia samy mba hisitraka an'izay daholo zany na ilay firenena tsidiana na ilay firenena mitsidika. Ny tanjony eritreretina zany dia rehefa misy fijiana ohatra zao satria araka ny voalaza teo hoe maromaro ireo mpandraraha vahiny ho avy ankoatra ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny firenena samy firenena zany hoe roa lafy zany dia eo amin'izay resaka fiaraha-miasan'ireo
mpandraraha ihany koa ny tena anisan'ny zava-dehibe satria tsika mitady mpampiasa vola avy any ivelany mpandrosony toekarena tsika mikaroka ny fomba mpatanjaka ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny firenena rehetra ary mikaroka hatrany fiarah-miasa amin'ny sehatra isan-karazany mba azotsika firenena tombontsoa zany amin'ny indrindrandrindra amin'ny resaka lafiny toekarena tafiditra anatin'ilay tanjona apetraka amin'ny resaka diplomasia ekonomika na ny diplomasia ara-toekarena zany izy amin'izay fotoana izay izay vokatsoa ara-toekarena mivantana izay mety amin'ny endrika fifanaraha-piarah-miasa vaovao na amin'ny fanamafisana n'izay fifanaraha-piarah-miasa efa nisy teo aloha eo koa mety hoe ny indrindrany fisarihana ny fizahatany satria tsika mahafantatra tsara inona daholo ireo le sehatra lohalaharana eo amin'ny toekarena misy eto Madagasikara dia anjarantsika no mitondra an'izay eo amin'ireo le vahiny ireo dia miteny amin'ireo hoe tia misy sehatra afaka iaraha-miasa tsara mba ho tombontsoa ny firenentsika. Raha ny fiara-miasantsika amin'ny Frantsa SG sehatry ny navy ahoana ny endrikendriky ny fiara-miasantsika nefa fantatry ny be sy ny maro aloha dia eo ny fanampiana amin'ny alalan'ny Agence Française du Développement fa anatin'ny manao-petrabola moa ve zany filazana azy ao anatin'ny vondrony Europeana ny Frantsay izay mitondra fanampiana ho antsika eto Madagasikara izay aloha ny tena fantatry ny olona amin'ny ankapobeny fa eto ianao angamba ny afaka melabelatra kokoa ny mahakasika an'izay hoe endrim-piara-miasa eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara izay sy ireo sehatra iarahandreo tonta-miasa zany. Raha fitinina vetivety ny sehatra iaraha-miasa amin'ny firenena frantsay dia eo aloha ny lafiny ara-politika satria misy fifandraisana ara-tantara teo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena frantsay ary zay fifandraisana manan-tantara zay dia mitodika amin'ny hoavy manana faniriana iombonana iara-iasa amin'ny resaka filaminana amin'ny resaka fanamarinan-toerana indrindrindrindra antsika samy ato anatin'ny faritry ranomasimbe indianina eo koa ny fanamafisana sy fampandrosoana ny fifandraisana indrindrindrindra amin'ny lafiny toekarena moa zany sy ny varotra eo amin'ny Madagasikara sy ireo vondrom-bahoaka frantsay ankoatran'izay dia eo koa ny fiara-miasa amin'ny resaka kolontsaina mazava loatra ary voaingana moa zany fantatsika tsara fa nisy an'ilay fifanekena ny amerena ny fanjakana frantsay ny kabeso ny mpanjaka toera sy ireo miaramilany izay aovirina eto Madagasikara moa zany fantatsika hoe nahemitra ilay fotoana noho ny antony fanajana ny fomba amam-panao eto Madagasikara dia nahemitra fa zay zany anisan'ny fiaraha-miasa anakay matotra vao napetraka teo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena frantsay anisany amin'izay ihany koa ny fanamafisana angamba ny fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny lova sy ny tranombakoka izay raha-miasa amin'ny firenena frantsay nosy ny avy ny ministry ny kolotsaina malagasy sy ministry ny kolotsaina frantsay izy io tamin'ny taondasa tamin'ny volana oktobra izay endrika fiaraha-miasa ho fampandrosoana ny tranombakoka sy ny fanandratana ny lova ara-kolotsaina izay ankoatran'izay dia misy fa voatanisa matetika teto ary moa dia lasa tsipihana matetika mihitsy izay ilay fiaraha-miasa ara-toekarena sy amin'ny foto-drafitrasa eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena frantsay izay eo ihany koa ny resaka fanamafisana ny ambainday ny renforcement des capacités ny fahaiza-manao sy fahaiza-manao sy fahaiza-mitantana ihany koa moa zany eo amin'ny olombelona eto amintsika ny fiara-miasa malagasy dia izay koa anisan'ny sehatra anankiray iaraha-miasa amin'ny frantsay manaraka eo moa zany resaka tsy adino ny resaka fahasalamana ny fiaraha-miasa indrindrandrindra amin'ny resaka fampandrosoana mahitra satria amin'izao Frantsa sy Madagasikara dia anisany miady mafy amin'ny resaka hoe fiadiana amin'ny toetrandro
sy ny fahavelezan'ny zavaboary io reo zany dia anisan'ny sehatra anankiray tena hoe iarahan'ny Frantsa sy Madagasikara akaiky efa voalazako teo ny fiarah-miasa amin'ny kolotsaina sy ny fanabeazana ny fiarah-miasany amin'ny anivon'ireo anjery manontolo sy ny siansa ary ngambany tsara hotsapiana ihany koa iantsa ny fiarah-miasa amin'ny resaka fiarovana sy ny filaminana ny fiarah-miasa vo natsangana tsy natsangana zany namafisina ihany koa eo amin'ireo le tanora manao asa antsitrapo iraisam-pirenena zay zao anisan'ny raha tsy misy ny fivoahana dia anisan'ny teboka hodinian'ireo le tompon'andraikitra ambon'ireo rehefa manao ny eo amin'ny latabatra boribory zareo rehefa kelikely eo. Azo tsapaitanana raha zay mitanisaina andriamatoa eto io zay iny mahakasika ny fiarah-miasa ny Frantsa sy Madagasikara ary matotra zay no fitenin'ny tompon'andraiky mpanjakana matetika androany dia mbola ho amafisiny zay fifanaraha-piarah-miasa zay ary isy fifanaraha-piarah-miasa vaovao raha ny fandaram-potoana araka nefa nambarombienombieny hoe eo amin'ny fanjakana samy fanjakana fa eo ihany koa ireo mpandraraha zay sitraka mivantana ny fifanaraha-piarah-miasa amina mpandraraha frantsay ny isan'ny matanjaka hoentiny ao anatin'ny délégation ho tarihiny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady zay ho avy eto Madagasikara afaka minitra vitsivitsy eo dia mbola andrasantsika hatrany figadona ny fiaramanidina izy ireo eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny ihany koa efa hitantsika teo Babi Stéphane efa vonona avokoa ny fandraisana rehetra dia sika iresaka fandaminana ny amin'ny fandraisana fitsidiana ara-panjakana andriamatoa sekretera jeneraly ny resaka filaminana ianao raha teo anisany mpanaraka délégation makany ivelany amina karazana fitsidiana tahaka izao fitsidiana ara-panjakana fitsidiana arakasa fitsidiana manokana fitsidiana ofisialy ireo fo moa mivoambolana miverimberina amina fitsidiana ataona mpitondra fanjakana ambony maneran'izao tontolo izao amin'izay sehatra ny ara-diplomatika izay amin'ny fotoana tahaka izao raha resaka filaminana manokana izy ny tena miantoka ny filaminana ny fiarovana ny filoha zay mandeha manao fitsidiana amina fotoana tahaka izao tsy eto Madagasikara ihany fa amina sehatra maneran-tany mihitsy ianao raha teo eo amin'izay sehatra ny diplomasia iraisam-pirenena izay efa mpandeha miaraka amina délégation avy eto Madagasikara manatrika ireny fionan'ireny. Ia zava-dehibe tokoa zay zavatra natsidika eo teo zay iantsa satria zay resaka filaminana sy fiarovana zay no anisan'ny teboka anankiray mafonja tsy maintsy ajaina rehefa misy fitsidiam-panjakana toy izao ary tsy maintsy arindra tsy amin'ny atsakany sy ny andavany rehefa misy fitsidiana ara-panjakana toy izao dia ny firenena mandray ny firenena tsidiana no miantoka ny fiarovana sy ny filaminana zany ny reo vahiny mitsidika mandritra ny fotoana igadonany eo amin'ny seranam-piaramanidina eo amin'ny sistany zany ka mandra-pahatonga ny fotoana zay ialany eo amin'ilay firenena zay aloha zany tsy dia zavatra mipetraka zay na dia hoe aza rehefa misy fitsidiana ohatran'izao dia tsy maintsy matetika mitondra ny reo mpitandro filaminana na le mpiambana manokana ny filoha-pirenena mitsidika dia miara-miasa zany ny mpitandro filaminana sy ireo mpiambana manokana ireo mba andrindrana zay fiarovana ny olo manakaja izay ny fandraisaka an'izay ihany tsika dia zavatra anankiray tsara tsipiana ihany koa rehefa misy fitsidiana ara-panjakana ohatr'izao ny eo amin'ny resaka hoe ny ohatra ny fiara mitondra n'ilay filoha-pirenena mitsidika ohatra ny moa zany dia efa mazava loatra fa rehefa misy fiara ohatra n'iny dia tsy maintsy fiara manara-penitra no omena azy no mandray azy satria fiara ilay ataontsika hoe fiara mifony vy tsy laitra ny bala
zay no tsy maintsy omena azy ary isika ny firenena tsy dia no manolotra izay ho an'ny lay filoham-pirenena mitsidika rehefa fotoana ohatran'izao. Misy ohatra anakay fotsiny mety mitranga satria mety mahafantatra tsika hoe ny filoha amerikanina ohatra rehefa mandeha mitsidika firenena anakay na mandeha manao fitsidihana ny firenena hafa dia ny azy dia hoentiny azy ny fiarany. Ya misy an'izay ny azy. Misy koa filoham-pirenena hafa dia manana an'izay fa ny tamin'ity aloha zany ho an'ny filoham-pirenena Macron dia itsika no miantoka azy ray aman'itra. Inona no mety ho anton'izay ze mety hoe sasanatria hoe tsy fatokizana an'ilay firenena mandray sa inona no mety ho antony ny atsika zao tsika no miantoka azy dia inona no mety hoe fantokanan'izay. Mety antokanan'izay dia manana ny ty zao samy manana ny arifenitra sy lamina napetra ny firenena tsirairay avy. Ho an'ny amerikanina zao ohatra dia misy an'ilay ataontsika hoe ny mpiambina manokana ny filoha amerikanina zany dia zay nefa lamina napetraka zareo hoe rehefa mandeha any ivelany izy dia izy no tsy maintsy ny fiarany fandehanany ihany no hoentina mandeha mivezivezy. Tsy midika hoe tsy fafatokisana izay satria efa ifanarahan'ny firenena mpitsidika sy mitsidihana ilay izy dia ny firenena rehetrarehetra moa zany izay tsidihana dia efa manaiky an'izay daholo hoe mety izay zavatra izay arindrantsika ny fomba iarovana sy anamafisana n'izay sécurité an'ilay filoham-pirenena izay. Lamina manokana tsisy fenitra iraisam-pirenena zany amin'izay resaka sécurisation. Fenitra aloha zany dia hoe tsy maintsy ny firenena tsidihana no miantoka amin'ny ankapobeny ny lamina rehetrarehetra fa mety misy fanarahana eny tenatenany eny hoe aloha zay miantoka ny fiaran'ny filoham-pirenenay na miantoka ny mety hoe ny olona miaraka aminy ohatra zany fa misy lasitra zany efa napetraka fa mety misy mivoaka kely amin'izay lasitra ihany rehefa izay ho hitantsika tsara eo rehefa avy eo moa zany ny fiara manokana hitondra ny vahiny manao fitsidihana ara-panjakana eto amintsika fa andeha aloha amafisina amintsika trano hoe inona ny tena mahazava-dehibe an'izao fandraisantsika fitsidihana ara-panjakana ataony filoha frantsay Emmanuel Macron mivady eto Madagasikara izao ity fanazavana hoentiny ministry ny raharaham-bahiny Rasata raha faravavitafika raha tsika vetivety ny mahakasika izay. Manana pirofo ny fifampatokisana sy ny fifanajana eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena frantsay ny fanatanterahany filoha Emmanuel Macron fitsidihana ara-panjakana eto amintsika. Ny fitsidihana ara-panjakana izay fitsidihana ambony indrindra amin'ireo fitsidihana ofisialy izay atao eo amin'ny firenena maniran-tany. Eo amin'ny lafiny diplomasia ny fitsidihana ara-panjakana no fitsidihana ambony indrindra raha ny lafiny afenitra no jerena. Misy noho izany ny lamina izay apetraka manokana mba ahafahana manome voninahitra sy manaja ny aja ny izany fionana izany. Zava-dehibe tokoa ny ilazana amintsika fa matoa misy ny fionana tahak'izao eo amin'ny filoha frantsay sy ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara dia satria matotra ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota ary mifantoka amin'ny sehatra maro indrindra amin'ny lafiny fampandrosoana izany. Tahaka ny ahoana ary ny fandaharam-potoana amin'izany fitsidihana ara-panjakana ho tanterahiny ny filoha frantsay izany. Misy ny fandraisana ny filohan'ny repoblika frantsay ao anatin'ny fanajana tanteraka ny arifenitra mifandray amin'izany fitsidihana ara-panjakana izany. Izany moa dia efa voarafitra ao anatin'ny arifenitra iraisam-pirenena ary dia ho ampiarina antsakany sy andavany izany. Misy ny fionana eo amin'ireo filoha rotota izay ahafahan'izy ireo mandinika ireo loahevitra goavana ao anatin'ny fiara-miasa ny Madagasikara sy Frantsa izany. Misy ihany koa ny fionana eo anivon'ireo délégationna, ireo ministra sy ireo olona izay manaradia ny filohan'ny repoblika frantsay
Anisan'izany ny fionana ihany koa eo anivon'ireo mpandraharaha izay iona andatabatra boribory andinika ireo fifanarahana fiara-miasa izay afaka apetraka sy ho atao sonia ao anatin'izany fitsidihana ara-panjakana izany. Anisan'ny songadina ao anatin'ny fitsidihana ara-panjakana ny fanaovana sonia fiara-miasa eo amin'ireo firenena rotota mba ahafahana manamafy ny fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa izany. Tsara ny mampatsiahantsika fa i Frantsa dia anisan'ireo mpiara-miombonantoka sy mpiara-miasa amin'ny Madagasikara izay mamatsy vola tetikasa mpampandrosoana maro eto Madagasikara ary betsaka ireo orinasa frantsay izay anisan'ireo orinasa goavana mamorona asa eto Madagasikara sy mampiasa vola ihany koa. Ao anatin'izany fitsidihana ara-panjakana izany dia misy ny fitsidihana ireo toerana manatantara, anisan'izany ny rovan'ny Madagasikara ary misy ihany koa moa ny fionana amin'ireo tanora izay iarahan'ireo filohan'ny Repoblika Malagasy Frantsay eo anivon'ny lapan'ny andafiavaratra izany. Etsy ankilany moa dia misy ihany koa ireo fitsidihana izay ho ataon'ny Andriamatoa Emmanuel Macron ao anatin'izao fitsidihana ara-panjakana izao. Zava-dehibe dia zava-dehibe ny mampafantatra antsika fa ny fifandraisana tahak'izao amin'ny firenena rotota dia ahafahana manamafiorina ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena rotota ireo ary indrindra ahafahana mametraka fiara-miasa na sy mpanavozana izany mba ahafahana mifantoka bebe kokoa amin'ireo tetikasa mpampandrosoana indrindra ho an'ny Madagasikara. Maro ireo sehatra iarahan'ny Madagasikara miasa amin'ny la Frantsa. Anisan'izany ny sehatry ny angovo azavaozina, ny tetikasa mahakasika ny atao arakajy mirindra sy ny fizahantany. Ankoatr'ireo manam-pahefana frantsay maro izay andrafitra ny delegaciona hiara-dia amin'ny filoha frantsay mivady. Ho avy eto Madagasikara ihany koa ny solontenan'ny mpandraharaha sy orinasa avy amin'ny CAC 40. Izy ireo izay vonona ampiasa vola sy hitondra ny anjara-birikiny amin'ny Andeha ho fantaritsika hoe inona ny zava-misy ny vateny amin'izao fotoan'izao asa raha efa vonina Babi Stéphane efa tazantsika ny tsidika teo ny sary Babi Stéphane efa eo ihany koa ny fiaramanidina frantsay izay tondra ireo délégation frantsay anao izao fitsidihana ara-panjakana izao asa raha afaka miteny Babi Stéphane. Ya, miverina ety amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ety vato indray ny fampitana amin'ny vatana amin'izao maraina izao efa misy ny vaovao tamin'ny 10 sasany katroka no nigadona teto amin'ny seranam-piaramanidina ny fiaramanidina izay mitondra ny filoham-pirenena frantsay ny Emmanuel Macron efa nialoavan'ny fiaramanidina roa hafa izay mitatitra ireo délégation samihafa teo ireo mpanao gazety avy any Frantsa zany izay anao ny couverture ny hetsika rehetra sy ny seho rehetra ho tanterahana mandritra ity fitsidihana ara-panjakana tanterahany filoha Frantsa ity teo ihany koa ny fiaramanidina faharoa izay mitondra ireo délégation samihafa toy ny ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola samihafa izay miara-dia amin'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron izay ihany koa ary ny fiaramanidina fahatelo moa izay mitatitra ny filoham-pirenena frantsay ny Airbus A330 dia efa nigadona tamin'ny 10 sasany tsy diso. Raha ny zava-misy ety toerana amin'izao fotoana izao dia efa tazana ety ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny maso ivon'ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara ohatrony ny ministre ny fanajariana ny tany izay hitsena ny fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara. Araky ny tazantsika zao moa dia fiaramanidina goavambe ny Airbus A330 izay fiaramanidina manokana mitatitra ny filoham-pirenena frantsay rehefa misy ny fitsidihana ara-panjakana na visite d'État tahaka izao. Délégation maromaro no miara-dia amin'ny filoham-pirenena Macron anatin'izany raha ny mpanao gazety fotsiny ohatra dia maro be mitovy isa amin'ny mpanao gazety
nahazo ny accréditation zay afaka nitsofoka ato anatin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena Ivato ny isan'ireo mpanao gazety frantsay zay niaradia amin'ny filoham-pirenena Macron zany tao anatiny ity fitsidiana tanterahana eto Madagasikara ity, ary tsy aivintsika moa fa niainga avy eo amin'ny nosy la réunion ny fiaramanidina ka izao migadona eto Ivato izao. Raha ny tsy aivintsika fohifohy moa zany ny fitsidiana ara-panjakana zay efa nisy teo aloha nataon'ireo filoham-pirenena frantsay efa nifandimby dia patsiahintsika ihany koa fa efa nisy filoham-pirenena 7 hafa filoham-pirenena frantsay 7 hafa efa nitsidika nanao fitsidiana ofisialy na fitsidiana ara-panjakana toy izao teto Madagasikara tamin'ny taona 1370 ohatra dia efa tonga teto Madagasikara zany filoha général Charles de Gaulle zany izay filoham-pirenena frantsay nitondra teo anelanelan'ny taona 1770 sy teo sy ny taona 1770 Charles de Gaulle moa zay anisan'ny hoe filoham-pirenena frantsay voalohany nitsidika Madagasikara zay anisan'ny votoatin'ny fitsidiana teto moa zany hoe anatsarana kokoa ny fifandraisana eo Madagasikara sy la Frantsa indrindra taorina nyreny hoe niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara ireny. Taorin'ny Charles de Gaulle dia efa tonga teto Madagasikara ihany koa ny filoha Georges Pompidou filoham-pirenena frantsay teo anelanelany taona 700 sy 700 ka hatramin'ny taona 470 sy 700 mazava ho azy fa nisy ny dinika nanamafisana ny fifandraisana mivantana eo amin'ny Madagasikara sy France na le ataontsika hoe relation bilatérale teo amin'ny lafiny samihafa indrindra moa zany ny lafiny ara-toe-karena. Anisany efa tonga teto Madagasikara koa ny filoha François Mitterrand zay filoham-pirenena frantsay teo anelanelan'ny taona 120 sy 700 ka hatramin'ny taona 520 sy 700 anisan'ny antondiany tamin'izany fotoana izany ny fanotronana ny fivoriana ny fionana tampony teo anivon'ny tany mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay na ny atao hoe francophonie zay no antondiany teto Madagasikara nanotrona izay fotoan-dehibe izay. Anisany efa tonga teto Madagasikara ihany koa ny filoha Jacques Chirac tamin'ny taona 2012 zay nanotrona ihany koa ny fivorian'ny fionan'ny francophonie na ireo firenena mampiasa ny teny frantsay zay no tanterahana teto Madagasikara tamin'ny taona 2012. Ny filoha Jacques Chirac moa raha tsy aivina dia nitantana ny Frantsa teo anelanelan'ny taona 520 sy 700 ka hatramin'ny taona 7 amin'ny 2012. Anisany efa nanao fitsidiana teto Madagasikara ihany koa ny filoha Nicolas Sarkozy ataontsika hoe na tsy fitsidiana atao hoe visite d'État no tanterahana tamin'izay fotoana izay fa atao hoe karazana fitsidiana ina moa zany fitsidiana privé na hoe visite privé efa tonga teto Madagasikara zany filoha Sarkozy izay filoham-pirenena frantsay ny tantana teo anelanelan'ny taona 7 ka hatramin'ny taona 12 amin'ny 2000. Ary anisan'ny efa teto Madagasikara ny filoha teo aloha filoha frantsay teo aloha François Hollande zany zay tamin'ny taona 1920 izy no nanao fitsidiana teto Madagasikara izay ary mazava ho azy fa ny antondiany teto dia nanotrina ny fivoriana tampony ihany koa. Zany rehetra izany dia manamarika ny fifandraisana ataontsika hoe fifandraisana matotra teo amin'ny firenena roa tota zany hoe nanamafy ny relation bilatérale teo amin'ny
Zay ny fanazavana fohifohy aloha zany efa hita amintsika amin'ny sary io ny fiaramanidina mitondra ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady sy ny délégation miaraka aminy zany tamin'ny 10 ora sy sasany katroka nongadina teo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina izay mitondra ny filoha frantsay Emmanuel Macron izany. Somary nisy tapaka kely ny fifandraisana fa ampidirintsika i Babi Stéphane hita tarantsika mivantana avy ny Ivato ny amin'ny tohin'izay fanazavana satria mbola misy fimakomanana maromaro moa vao afaka mivoaka ny fiaramanidina izy ireo. Babi Stéphane ampitahoarany tohin'ny zavamisy ny Ivato. Teto Madagasikara satria la Frantsa dia anisan'ireo mamatsy izany lavanila izany any Europa indrindra fa any Frantsa ihany koa ary anisan'ny ifandraisana betsaka eo Madagasikara sy la Frantsa ihany koa ny lafiny ara-kolotsaina ny fiara-miasa ara-kolotsaina eo amin'ny firenena roa tota izay miseho amin'ny lafiny zavatra maro anisan'izany ohatra ny fisian'ireny ivitoerana samy hafa ireny toy ny Alliance Française izay ahitana izany manerina ireo renivohitra partany eto Madagasikara izay maneho izany hoe fifanakalozana ara-kolotsaina satria dia ny kolotsaina ny tena voizina ao anatin'izany rehetra izany ary tsy adinontsika moa fa dia nisy ihany koa farany teo ny fifanarahana teo amin'ny fitondrana malagasy sy ny fitondrana frantsay amin'ny famerenana ireo ataontsika hoe vakoka samy hafa toy ny relika zany na ray kabeson'ny mpanjaka toera izay efa eo mpikarakarana azy ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera amin'izao fotoana izao amin'ny famerenana izany eto Madagasikara. Raha ny zavamisy aloha eto amin'ny seranana iraisam-pirenena eto Ivato amin'ny fotoana izao dia efa midina ireo délégation samy hafa izay niara-dita amin'ny filoha Emmanuel Macron tao anatin'ity fiaramanidina lehibe Airbus A330 ity ireo délégation samy hafa izay ahitana ireo ataontsika hoe mpiara-miasa akaiky amin'ny filoha frantsay misy moa ny varavarana manokana izay ivoahan'izy ireo ny varavarana ivoahan'ny filoha frantsay kosa dia ety anoloana izay mbola eo am-piandrasana ny famoahana izany isika amin'izao fotoana izao etsak'ilan'izay moa dia efa miatra ny ety avokoa ireo délégation samy hafa malagasy izay hitsena ity filoha frantsay ity. Araka ny arifenitra moa izay efa nambara tery aloha dia efa miatra ny ety ireo manam-boninahitra eo anivon'ny gendarmerie pirenena hanao ny fombafomba araka ny arifenitra amin'ny fandraisana filoha pirenena tahaka izao isy moa zany ataontsika hoe sabre clair izany hoe ny fombafomba ara-panajana fandraisana filoha pirenena rehefa misy fitsidihana ara-panjakana toy izao na hoe visite d'état manana ny fenitra manokana izay fitsidihana ara-panjakana izay satria io no anisan'ny hoe avo indrindra amin'izay hoe fitsidihana ataona filoham-panjakana na filoha pirenena amina firenena iray hafa mpiara-miasa amin'izay izany hoe io ny faratapiny indrindra amin'ny fanajana ny arifenitra aorian'izao hoe fitsenana ety amin'ny seranam-piaramanidina izao moa izay misy fombafomba tsy maintsy arahana ao anatin'izay dia mbola isy ihany koa ny fitsenana araka ny fomba républicaine ihany koa moa izany any amin'ny lapa-panjakana any Iavoloany izay efa mivonina amin'izay ihany koa ny any an-toerana izay andraisan'ny filoha pirenena malagasy ny filoha frantsay izay manatanteraka ity fitsidihana ara-panjakana ity. Efa mivonimbonina ny rehetra, efa manana ny toerana manokana nametrahana azy ihany koa ny mpanao gazety rehetra, efa tsy mahazo ivezivezena zany akoatry ny toerana izay efa voatokana amin'izany. Ankoatrin'ny ireo délégation ara-panjakana moa dia eto ihany koa ireo ataontsika hoe ankizy sy tanora izay hanao seho ara-kolotsaina maivamaivana ho fanomezam-boninahitra izany
fahatongavany filoha frantsay izany izay ankizy izay mitsongaina manokana tany amin'ireo sekoly fanabeazana fototra na CEG maro samihafa eto Antananarivo eto. Raha tsy hitanisa ohatra ny any amin'ny CEG 67 hectara sy ny manodidina iny dia nitsongana izay ankizy manao izany hetsika ara-kolotsaina izay manofanofa ny saina malagasy sy ny saina frantsay ary manao ny misalotra ny akanjo maha-malagasy ihany koa. Itsakelan'izay moa dia nisy ny isy rehefa migadona ny filoha frantsay ny ataontsika hoe mpively sy mpitendry zava-maneno avy amin'ny tamboho gasy izay hanafana ihany koa ny ety amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena amin'ity androany maraina ity. Eo anelaelan'izany rehetra izany moa dia manao ny asany ihany koa ireo atao hoe mpitandro ny arofenitra na ireo protocole satria dia araka ny nambara teo moa izany visite d'État zany anisan'ny farany avo lenta indrindra amin'izany fitsidiana ataona délégation ataona filoham-pirenena amina firenena iray hafa izany ka dia mila manaraka ny fandaminana rehetra ny tsirairay indrindra fa ny fakana sary dia entitra dia entitra ireo mpandrindra ny izay arofenitra izay sy ny mpandrindra ihany koa ny fitandrona ny filaminana satria dia ataontsika hoe miakatra ambony ny lentana izay fitandrona ny filaminana izay satria filoham-pirenena frantsay izany dia anisan'ny lehibe eto ambony tany ihany koa amin'ny andraikitra lehibe sahania na eo anivon'ny firenena misy azy na eo anivon'ny Eropa eny fa eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena samihafa arany dia manana ny lentany manokana izy ao anatin'izay hoe fitandrona ny filaminana fitandrona ny ainy ireo délégation ireo izay ka mila manaraka izany ny rehetrarehetra. Eto ampiandrasana ny fivoahan'ny filoha frantsay tsika amin'izao fotoana izao efa vonona ny rehetra. Raha tsy haivina trano moa dia ankoatra n'ilay fitsidiana ara-panjakana izay tanterahan'ny filoha frantsay amin'ny anisan'ny hoe départemanta frantsay ny La Réunion dia isy ihany koa ny fandraisany anjara ao anatin'ilay fihaonana tampony ny voameran'ny ranomasimbe indiana na ny CO izay ho tanterahana rapitso zany eny amin'ny CCI Ivato isy ny fandaharam-potoana izay efa ampitaina amintsika ombenimbeny ao anatin'izany rehetra izany. Efa misokatra amin'izao ny varavarana izay ivoahan'ny filoha frantsay eo ampiandrasana izany sika efa miandry ihany koa ny délégation antsika dia izany tazantsika mivoaka ny fiaramanidina izany ny filoha frantsay amin'izao fotoana izao rahantsika ataontsika hoe ampahanginana angamba ny fizotrany izany fandraisana ny filoham-pirenena frantsay izany. Araka ny tazantsika zao moa zany dia mandray ny tanan'ny filoha frantsay ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta mitondra ny teny fiarabana ny filoham-pirenena frantsay mivady Emmanuel Macron sy ramatoa Brigitte Macron. Etsakelan'izay moa dia efa misy ihany koa ireo délégation hafa izay miaraka amin'ny filoha frantsay.
araka ny nambaran-teny amboloha moa dia entitra ny ireo mpiandraikitra ny arifenitra zany amin'ny fanarahana ireo pitsopitsony samihafa amin'ny fitsenana ny filoha frantsay toy izao. Ya araka ny tanora izay manao seho ara-kolotsaina ny délégation ny filoha Macron mivady sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement. Seho ara-kolotsaina izay maneho ny mampiavaka ny Madagasikara ihany koa satria dia vakin-drazana tenenina reto mpanakanto eo anivon'ny tamboho gasy no manafana izany. Eo ankilany eo moa dia manofahofa ny sainam-pirenena ny firenena rotota ny sainam-pirenena frantsay sy ny sainam-pirenena malagasy ireo tanora malagasy ireo ankizy moa zany raha marimarina kokoa izay notsongaina manokana amin'ireo sekoly ambaratonga fototra sy amin'ny fampianarana ankapobeny avy eto Antananarivo eto. Avy hatrany moa dia hiazo ny efitrano voatokana hifampidiniana ireo délégation frantsay sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement ary ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement ny tany saina tery am-boalohany isy ny ataontsika hoe fionana mikatotrano na hoe dindinika huis clos zany raha ny marina kokoa izay ialahan'izy ireo mialohan'ny ialana ety amin'ny seranam-piaramanidina ety Ivato hiazo ny lapa-panjakana eny Avoloha eny. Toy izay aloha ny fandraisana tetỳ amin'ny piste d'atterrissage ny fombafomba ara-panajana rehetra izay nandraisana ny filoha frantsay sy ireo délégation miaraka aminy. Raha antsika miandalana eto ihany ny fizotra ny zavamisy ety amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izahay moa dia mbola mijanona ety hatrany satria mbola hitany zotra ny fahatongavan'ireo délégation samihafa izay anotrina ihany koa ny fivoriana tampony ny vondron'ny firenena ty amin'ny ranomasimbe indiana na ny sommet de la COI zany izay mitanterahana eto amintsika fa ny tapany maraina sy ny tapany hariva izay mandritra ity tontolo andro ity dia ny fitsidiana ara-panjakana na visite d'état izay tanterahan'ny filoha firenena frantsay no arahantsika mivelatra kokoa zany ao anatin'izany rehetra izany.
dia tonga soa eto Madagasikara eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara zany ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady izay hitantsika nampitainy Babi Stéphane mivantana teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena hivato teny tamin'ny folo sasany katroka no nigadona ny fiaramanidina nitondra azy ireo ary tamin'ny 12 latsaka dimy teo no nivoaka ny fiaramanidina izy ireo amin'izao ora hitenenantsika izao zany dia ao amin'ny salon VIP no raisin'ny Premier ministre lehibe ny gouvernementa ireto délégation miaraka amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady ireto amina fotoana tahaka izao hoe she inona no mety hoe mety mpandray vahiny misy ny vahiny ko ny fotoana ny atao filazana avoloana anao isy voka ny toa atotosa somatsara ny fitsidiana ka mirary an'ilay vahiny manakaja mitsidika mba hototosa somatsara ny diany eo amin'ilay toerana firenena tsidiana. Aoriany izay fitsidian'izay moa dia efa miomakomana ivelany eo foana ny fiara manokana fiara mifono vy andehanana izy ireo hiazo ny lapam-panjakana Iavoloha moa zany efa miandry eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ihany koa amin'izao fotoan'izao ny filohan'ny Repoblika mivady Andry Rajoelina akoatr'izay ny ekipan'ny televiziona malagasy ihany koa dia efa eny amin'ny lalana rehetra izay misy izay zotra andiana ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady miaraka amin'ny délégation tariny izay hatreto aloha mbola fandaram-potoana eto am-pelantanantsika SG hiazo ny lalany tsara sotry izy amakivaky ny arabe ny fahaleovan-tena hiazo ny lalany bypass avy eo voakeny akadimbahoaky izay moa dia avy eo hiazo ny lapam-panjakana Iavoloha dia efa misy ekipan'ny televiziona malagasy avokoa eny amin'ny lalana rehetra eny ezaka izy ireo ampita amintsika ny sary hoe manahoana ny zava-misy eny an-dalana eny fa hatramin'izao ora izao araka ny hitantsika amin'ny sary dia mbola ao amin'ny salon VIP izy ireo somary efa andresantsika kely teo ihany efa tiako hiverenana satria izao ilay fotoana tena hoe mifanaraka amin'ny sary nahoana no ny Premier ministre lehibe ny gouvernementa no mandray ny filoha Emmanuel Macron eny am-patongavana dia ny filoham-pirenena kosa eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Izay indrindra araka ny lamina efa napetraka izany dia izay no arofenitra napetraka tamin'ity fotoana indray mitoraka ity amin'ny fitsenanany filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ny tany aloha tany mety tsaroantsika hoe
mety nisy fotoana tokoa ny filoham-pirenena no mandeha mitsena mivatana teny amin'ny seranam-piaramanidina fa eo amin'ny resaka arifenitra dia azo atao daholo zay eo amin'ny lamina fantatsika tsara fa ny seranam-piaramanidina moa zany amin'ny maha sistany voalohany idirana eto amin'ny faritra Madagasikara raha eto Antananarivo izany dia afaka atao hoe ny arifenitra fa mitindray mitoroaka ty moa zany hoe mety fanomezana haja manokana amin'ny fitsidihana ara-panjakana dia napetraka manana an'izay arifenitra manokana izay ny anaovana ny fandraisana makotrokotroka eny amin'ny lapam-panjakana eny iavoloha. Somary tsy hitantsika tamin'ny sary moa fa nambaran'ny Baby Stéphane teo ihany ny anisan'ny fiaramanidina manokana ihany koa teo aloha nitondra ireo mpanao gazety be dia be. Misy 70 eo izy ireo no tonga tamina fiaramanidina manokana izay fanambarany teo hanao fandrakofam-baovao mahakasika ity visite d'État ity. Eo ihany koa moa ny somena ny fananatampany sehoina ny vaomera ny ranomasimbe-Indiana rampito satria akoatra ity fitsidihana ara-panjakana ity dia tsy ahivina antsika hatrany fa anatrika izay fionana tampony ho andreo anosy aty amin'ny ranomasimbe-Indiana ity izay amin'ny alalan'ny nosy la Réunion ny filoha Emmanuel Macron mivady izany. Délégation mafonja miaraka amin'ny andriamatoa SG tatak'izay foana ve rehefa misy fitsidihana ara-panjakana tahaka izao tena hoe izavo ireo tsy maintsy miaraka amina filoham-pirenena mandeha manao fitsidihana amina firenena tahaka izao araka ny fenitra iraisam-pirenena moa zany mazava ho azy. Mazava loatra iantsa fa aminatin'ny fitsidihana ara-panjakana toy izao dia mena lanjany manokana tokoa ny délégation miaraka amin'ny filoham-pirenena na amin'ny resaka mpanao gazety manaraka azy zany na amin'ireo mpandraharaha miaraka aminy. Eo zany dia fahitana taratra sady iantsa hoe lanja ohatran'inona no omen'ilay firenena mitsidika zany hoe amin'izao fotoana izao zany ny filoham-pirenena Emmanuel Macron lanja ohatran'inona no omeny an'ity fitsidihana ara-panjakana ity raha mijerena fotsiny ireo délégation miaraka aminy ny ireo olona tompon'andraikitra ambony frantsay miaraka aminy ireo ministra miaraka aminy dia ireo ihany koa ireo mpanao gazety sy mpandraharaha zay tafiditra ao anatin'ireo le mpandraharaha matanjaka any Frantsa amin'izao fotoana izao. Zay dia fahitana taratra sady ny eo ny fanomezana haja aloha ilay firenena tsidihana fa eo ihany koa ny ahitana taratra hoe inona ny tanjona tratrariny sikotra tratraritsika amin'ny fitsidihana toy izao. Zava-dehibe izay zavatra izay amin'ny fahitana taratra ny izay fitsidihana ara-panjakana izay. Izy amin'izao iray tenenantsika izao moa mbola ao anatin'ny efitrano fandraisam-bahiny manokana eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato ny vahiny ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta manao ny teny fiarabana firaritsoa asa tsy haintsika hoe firy minitra izy ireo no voaka tao fa na izany na tsy izany aza mandra-piandry izay dia misy tsara ho fantatra ihany koa mety mahaliana antsika ny atokantrano any hoe inona ihany koa ny zava-misy any ivelany any amin'izao fotoana izao manahoana ny fitandrona ny filaminana. Efa misy ihany koa vaovao hoentin'ny mpanao gazetinay amin'izao fotoana izao mitondra amintsika ny zava-misy amin'izay fametrahana fandriam-pahalemana izay tena ilaina tokoa amina fotoana tahaka izao. Dia rahantsika vetivety hoe inona ny zava-misy any ivelany any amin'izay fametrahana fandriam-pahalemana izay dia avy eo tsika miverina eto ihany sy mitantara ny zava-misy eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato eny. Moa moa zany zay mandray an-tanana ny sécurisation na ny fandaminana nyty resaka sommehan'ny COI zay toeterahany eto Antananarivo eto Madagasikara ty dia efa niandrana nanomboka tamin'ny
20 avril sy hatramin'ny 25 avril zany amin'ny ankapobeny fa ao anatin'ny sehatra sao dia rehefa hitantsika amin'ny sary izao dia efa mivoaka ny efitrano VIP, salon VIP eny amin'ny saranam-piaramanidina Ivato zany ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady dia efa hiditra ao anatiny fiara manokana izay hitondra azy ireo eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izay tsy hivina hatrany fa ny fiara manokana mitondra ny olom-panjakana ambony tahaka izao dia tsy maintsy fiara mifono vy, fiara efa nomantsika zany izy ity entitra ihany koa ny fitandrona ny filaminana raha ny trajet zany hoe ny zotra andehanan'izy ireo aloha zany dia hiazo an'iny tsara saotra iny avy eo amakivaky ny arabe ny fahaleovan-tena hiazo ny lapam-panjakana Iavoloha inona SG zao aloha zao ny sary hitantsika miditra anatiny fiara izy ireo zany sainam-pirenena frantsay dia eny an-dalana eny ihany koa efa misy mpanao gazetinay miandry azy ireo fa hiainga afaka segondra vitsy zany cortège hitondra azy ireo hiazo ny lapam-panjakana Iavoloha izany. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao zany dia efa miainga ny fiara tsy laitram-bala izay moa zany no fiara manokana mitondra ireto délégation ireto asa SG izy avy no amin'ny fotoana tahaka izao iza no afaka miray fiara rehefa mandeha tahaka izao ny cortège amina fahatongavana vahiny manan-kaja tahaka izao satria andeha hanainga izy ireo maromaro ireo fiara hitantsika ireo inona ny azo ambara amin'ny ankapobeny antsa miaraka ao anatin'ny fiara moa zany ny mifono vy efa tazitsika teo fa izy mivady dia ny filoham-pirenena Emmanuel Macron sy ramatoa Brigitte Macron ny hoe ny ao anatin'ny cortège amin'ny ankapobeny dia izao ny mpiambana manokana ny mpitandro filaminana zay aloha ny tena zava-dehibe indrindra rehefa mandeha andeha trajet anankiray somary lavalava ohatran'ny atao rehefa avy eo ankoatran'izay dia manaraka ao ihany koa ny masovo ny masovo ny frantsay miasa eto Madagasikara efa voalaza teo ihany koa moa hoe manana ministra voatokana iaraka amin'ny filoham-pirenena frantsay ankoatran'ny ny agent de liaison antsika zany izay voatokana manokana anaraka ny délégation frantsay ireo zany ny ankapobeny fa matetika koa rehefa misy cortège officiel toy izao dia ny tsy maintsy manaraka amin'ny cortège ihany koa ny disio ny fiara ny ambulance rasanitry moa zany tsy maintsy manaraka iny foana hitantsika eny amin'ny lalantsara saotra eny efa misy olona maromaro vahoaka malagasy tonga mahofahofa ny saina mandray ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay vahiny manan-kaja no fitsidiana ara-panjakana eto amintsika moa zany ny mpanao gazetinay avitry naina Rakotoarisoa moa no eny toerana amin'izao fotoan'izao mampita izao sary hitantsika izao ary raha ny sary ny ainga teny Ivato teny dia afaka segondra vitsy dia efa andalo amin'iny lalana hiazo ny tsara saotra izay hitantsika teo iny SG amina cortège tahaka izao manahoana ny vitesse na afanganam-pandeha fenitra tsy maintsy arahana amina fitondrana olom-panjakana ambony tahaka izao moa zany ny antsa ny rehefa misy cortège mandeha ohatran'io dia misy fotoana tsy maintsy tratrarina dia mifandray tsy tapaka ireo mpitandro filaminana sy ireo mpiambana manokana mifandray tsy tapaka amin'ireo amin'ny namany izay any amin'ny toerana iantsonana
amin'ny hoe sao dia tokony matetika dia izay no mitranga hoe raha ohatra sao dia mandeha mafy loatra dia somary teneny hoe somary hainao kely fa mbola tsy vonona ny aty ohatra izay ny zavatra mety hitranga tsy indraindray dia indraindray raha ohatra hoe nto mila somary alefaso mafimafy kely fa mila manitsika fotoantsika dia izay lamina izay zany dia efa tsy maintsy mifandray tsy tapaka ireo mpitandro filaminana sy mpiambina manokana ary ny ekipan'ny arifenitra sy ny ekipan'ny agent de liaison rehefa misy fotoana toy izao. Izay indrindra raha nitantsika amin'ny sary aloha zany dia feno mpitandro filaminana reny mandamina ny lalana. Androany moa na andro tsy fiasana aza dia misy foana ny fiara fitateram-bahoaka fa amina fotoana fandalovana manam-pahefana tahaka izao izay ao anatin'ny fenitra iraisam-pirenena dia tsy maintsy misy ny fampiatoana ao anatina fotoana fohy izay fifamoivoizan'izay amin'ny fotoana fandalovana ireny manam-pahefana ireny fiarovana azy ireny manokana moa zany tahaka ny olo-mpanjakana rehetra tsy eto amintsika ihany fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena efa fenitra iraisam-pirenena mihitsy le tsy maintsy lasitra iraisam-pirenena mikasika amin'izay misy azay hoe fampiatoana ny fifamoivoizana izay rehefa andalo ny cortège ny filoham-panjakana rehefa fotoana ohatran'izao. Asa efa akaiky aloha zany izy ireo fa ampahafantarantsika ihany koa fa eny amin'ny lalan-tsara saotra ty sary asehoantsika ity fa eny amin'ny araben'ny fahaleovan-tena eny Analakely eny ihany koa namanay ny Tea Mahavavy efa vonimbonao ihany koa izy ambadimbadika ao ampitany sary ny amin'ny zavamisy eny amin'ny araben'ny fahaleovan-tena eny mandalo fotsiny ihany moa zany izy ireo dia tahak'izay ihany koa eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha efa voniny ihany koa ny mpanao gazety ny télévision malagasy Murariniaina sy Christian Rakotoarisoa satria amin'izao ora itenenantsika izao ihany koa dia efa miomakomana ny amin'ny fandraisana ny filoha Emmanuel Macron mivady sy ireo délégation natariny zany ny filoha malagasy mivady André Rajoelina sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izany eny ihany koa dia hisy fandraisana azy ireo eny ihany koa eseno anaovana ny hiram-pirenena satria tsy nisy teny amin'ny teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato teo izay indrindra nyantsa eny zany no ataony fisafonany andian-tafika sy filedonana ny hiram-pirenena ny firenena rotonta satria tsy nisy izay teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izay dia eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha zany ho anatanterahana izay fandraisana azy izay efa voniny etoe draisana vahiny izao fa na izany na tsy izany aza ese inona ihany koa no mety hoe tsara ho fantatra amina fenitra arana amina cortège tahaka izao ity zany aloha trajet fohifohy anosy makeny Iavoloha fa takitakiny ahoana inona koa no mety hoe tsara ho fantatra manodidina an'izay efa voatanisantsika teo moa hoe iza daholy mety tafiditra ao anatin'ny cortège mety tsy voatanisantsika teo hoe ny tsotrika hoe motard mpitary-dalana sy mpanidy lalana rehefa misy fitsidiana ohatran'io dia izay zany no anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa dia izay ilay mafisina ihany ilay fanajana sy fikajina moa zany tena marina an'le fotoana ialana sy le fotoana atongavana any amin'le toerana zay dia tena anisany mety anisany nanaovana an'le simulation moa zany fiteny aminazy misy simulation maromaro mihitsy natao talohan'izao herinandro talohan'izao hoe mety firy minitra eo ny fiangana raha miala eto amin'ny toerana anankiray dia mandeha amin'ny toerana anankiray dia raha ohatra mbola tsy afa-po
reo mpanao an'izay simulation dia afaka velomberona matetikety ilay izy mba tena zavatra masaka tsara zavatra mandeha amin'ny atsakany sy andavany no atao satria tsy misy afaka tsy afaka manao fahadisoana na dia kely nadosoana kely mitranga amin'ny zavatra toy itony dia tena miteraka zavatra mety ho ratsy eo amin'ny fifandraisan'ny firenena rototo. Tsy resaka ny cortège fa mety ohatra tsotra fotsiny angambany amin'izay resaka le hoe fa arifendro izay misy tantara anankiray mitranga tamin'ny fotoan'androny tamin'ny mbola samy velona moa ny mpanjaka vavy Elisabeth Faharoa tamin'izany fotoana izany sy ny filoha amerikana George Bush ray tamin'izay fotoana izay ny zavatra nitranga dia izao nisy kabary natao teo amin'ny zaridainany trano fotsy Maison Blanche dia zavatra dia izy nisy nandray fitenenana voalohany ny filoam-pirenena amerikana George Bush ray zany ka vita fantatsika tsara fa lava be le filoam-pirenena amerikana io ray metatra 70 dia mety tsaminy tsara le pilipitra nandeha ny kabary kanjo rehefa niditra ny mpanjaka vavy Elisabeth Faharoa dia adino no nametraka zavatra iakalany teo amin'ny fahiresany teo amin'ny pilipitra dia lasa rehefa noho miteny izy dia lasa ny satrony sisa ny hita tanadritra le kabary nataony dia zavatra kely ohatran'izany nefa dia tena mety hiteraka izay miteraka incident diplomatique araka ny fomba fitenena ka izay mahatonga hoe zavatra ohatran'itony dia tsisy afaka atao hoe kinanjananja fa tsy maintsy arahana atsakany sy andavany ny fepetra rehetra jerenao ny atsipliany rehetrarehetra satria any amin'ny atsipliany miafina matetika le mety zavatra animba atao hoe ny singam-bolo mety andaviny vosotra na dia fa nanomana zavatra be da be ary ianao ohatra hoe ny 7 isanjato ny fanomanana dia ny tsara kanefa nisy le ray isanjato na aotra 5 isanjato iny dia iny mety animba le fitsidiana ray manontolo ka izay no mahatonga ny hoe fitandremana fanomanana moa zany tena zava-dehibe amin'ny fiorana fitsidiana toyitony. Isika raha teo moa zany efa niomana raha teo asa raha efa misy sary vona ihany koa ny amin'ny lalana andehanany any teny izany hitantsika izany aloha raha izao sary izao ege mbola tsy niainga teny hivato ny cortège satria ny mpanao gazety ny televiziona malagasy dia ny tsara saotra nampita sary teo zao ny any Akorondrano ty ambany ty ny any amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ihany koa dia efa vonona tanteraka efa miatrana avokoa ireo manana andraikitra rehetrarehetra ao anatin'izany na ny andiatafika ny tataka izao zany ny endriky ny eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha eny mpanao gazetina Mur Arniana sy Christian Rakatoarsoa moa rehefa avy eo zany rehefa tonga eny ity cortège izay mitondra ny filoha Emmanuel Macron mivady sy ny délégation tariny izay dia hita tara ihany koa izy ireo ny amin'ny fizotry izay fomba ao anatin'ny arifenitra fandraisana ireto vahiny manakazy ireto ny sary hitantsika eto aloha mbola tsy nialy ny vato izy ireo ege dia asa inona no mety hoe mbola fiomakomanana mety mahaelaela azy amin'ny fotoana tahaka izao zay tokoa moatrantsy raha ny fahitantsika azy teo aloha efa nanomboka nivoaka ny ala tao amin'ny salon VIP ny vahiny ary efa nanomboka mihetsika ny cortège fa eo amin'ilay hoe fandaminana ny lamina amin'ilay fotoana angamba ny mety mahatonga hoe mbola somary mety mandeha moramora kokoa ny fiara mitondra misy ny cortège mitondra ny filoha Emmanuel Macron amin'izao fotoana itenenantsika izao ty misy lamina zany napetraka mikasika izay dia jerentsika eo hoe inona ny mety fandaminana napetraka
Amin'ilay resaka simulation teo SG zany hoe fa misy fenitra rana amin'iny trajet andehanana ny cortège iny sy ny hafainganam-pandeha mety misy antony manokana ve sa eo amin'izay resaka fikajiana ny fotoana zay no nisafidianana an'le trajet hoe miangeny vato miazo ny lalany tsara soatra miazo ny akoron-drano sy ny arabe ny fahaleovan-tena vao makany avoloha tsika manana lalana samihafa ihany koa fa ina ny antony zay safidy izay misy maromaro no mety ho valiteny mikasika an'izay ny anankiray aloha voalohany indrindra izay fa tsinganina hatrany dia amin'ny resaka le fiarovana tsy maintsy jerena hoe iza no lalana mety kokoa mora arovana kokoa andalovan'ny filoam-pirenena sy ny filoam-panjakana rehefa fotoana ohatr'izao zay zany ny zavatra anankiray tsara singanina dia ny ety am-boalohany ary apetraka raisina apetraka amin'ny fipetra hisafidianana ny lalana tokony ho ale manarak'izay mety antony anankiray ihany koa hisafidianana an'le lalana mety hoe amin'ny lafan'ny kolotsaina ohatra hoe ampandalovina toerana eto ohatra hoe mandalo ny arabe ny fahaleovan-tena ohatra eo anankely satria ny toerana manan-tantara ho an'ny malagasy mety antony anankiray ihany koa zay dia mazava loatra moa zany raha ohatra ka mety arakaraka ny hoe fahamehana na tsy fahamehana amin'ny lamina tokony atao dia izay no safidianana lalana mety hoe akaikikaiky kokoa na mety hoe mbola afaka mety miodina kokoa ny lalana tokony andehanan'le cortège zay zany atao hoe critère amiy zany mety afaka hisafidianana daholo rehefa misafidy mametraka ny hoe manapaka hoe aizany tokony lalana andehanana rehefa mandalo ny andalovan'ny cortège officiel. Tahaka izao aloha zany eny amin'ny lalantsara sotra iny hiavitry ny aina raha kotarisopana ao gazety amin'ny televiziona malagasy no mampita izay zany ny motara mpisava lalana ao anatin'izay cortège présidentiel izay misy firy reny motara reny SG amina fisavana lalana tahaka izao matetika izy io fito matetika no motara mpitali-dalana rehefa fotoana ohatran'io fa miovaova arakaraky ny firenena andehanana nitazantsika teo zany ny zany tena mpisava lalana zany le hitantsika teo fa rehetra zao tena hoe motara manaraka akaiky ny fiara izay mitondra ny filoham-pirenena ny Emmanuel Macron. Hitantsika ihany koa iny misy ambulance inavy moa zany mandrafitra ny ireo fiara rehetra tsy maintsy manaraka na délégation vahiny tahaka izao anatina cortège tahaka izao. Iny efa namafisina teo hoe ny ambulance zany tsy maintsy manaraka aoriana foana rehefa misy fitsidiana ohatran'io dia ao anatiny zany moa zany nireo mpiambana manokana ny filoham-pirenena dia ny mpiambana mpitandro filaminana malagasy tsy maintsy ao anatin'ilay cortège dia tafiditra anatiny eo ny manam-pahefana manaraka ny accompagnateur moa zany mpanaraka ny filoham-pirenena dia ny agent de liaison dia ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena frantsay zay tsy afaka misaraka aminy raha tazantsika dia maromaro ny olona tao anatin'ny fiaramanidina no tonga teo fa reny olona reny zany tonga dia mandeha mialoha lalana ny cortège officiel tonga dia makany amin'ny any amin'ny lampany avoloha fa ny misy kosa ireo zay tena tsy afaka misaraka mihitsy amin'ny filoham-pirenena zany mety eo ny mpitsabo azy manokana mety eo ny aide de camp moa ny filazantsika azy manaraka azy zay mitondra ny atao hoe porte serviette ny filoham-pirenena rehefa ohatr'izao. Raha ny tokony izy moa zany zao dia mandalo an'iny lalana eny akoron-drano iny ny
ireto délégation ireto zany efa hitantsika amin'ny sary nampitainy ny mpanao gazetinay ny tea Mahavavy sy ry avitry ny aina Rakotoarsoa no maka sary azy ireo somary ny vily ve zany trajet zany SG ny azo an'ny Mare Masay ny azo an'ny Mare Masay fahitantsika azy hatreto aloha zao iantsa mila amarinina kely hoe niova amin'ny lalana mietretina teo aloha ve sa tsy izy somary ny azo an'ny Mare Masay satria efa nanambary SG teo hoe misy fetra ora tsy maintsy enjehana dia somary niova zany le trajet raha tamin'ny ora farany raha izao hitantsika amin'ny sary izao reny hitantsika teo reny hiazo an'ny lapam-panjakana hiavy loha avy hatrany zany ny cortège mitondra ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady miaraka amin'ireo délégation miaraka aminy izay notsenay ny premier ministre lehibe ny gouvernementa teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato hiazo an'ny lapam-panjakana hiavy loha izy ireo izay raha tsy ahivina dia tamin'ny folo ora sasany no ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato ny fiaramanidina nitondra azy ireo avy eo dia nisy ny fandraisana azy ireo tamina fomba niavaka ihany koa zany dia mbola izy fandraisana azy ireo miavaka ihany koa eny amin'ny lapam-panjakana hiavy loha ho hitantsika amin'ny sary eo izay afaka sekondra vitsy rehefa hiditra eo i Murariniana sy Christian Rakotoarsoa hitatitra amintsika hoe tataky ny ahoana indray ny arifenitra tsy maintsy arahana ao anatiny izay fandraisana azy ireo eny amin'ny lapa izay efa eny an-toerana moa amin'izao fotoan'izao ny filoha malagasy Andry Rajoelina efa tazantsika amin'ny sary ireo ihany koa ny mpanao gazety ny télévision malagasy Christian Rakotoarsoa sy Murariniana asa raha efa afaka miditra izy ireo sa mbola miomakomana izao izy ireo fomba firenena frantsay mivady zany ny filoha-pirenena malagasy mivady ihany koa no andray azy ireo eto amin'ny lapam-panjakana eto Iavoloha efa mipetrapetraka avokoa izany fandraisana izany ny arifenitra rehetrarehetra ny andiatafika ireo mpitsoka mozika ireo mpanao gazety maro be na mpanao gazety malagasy na ny mpanao gazety vahiny izay manaraka ity filoha frantsay ity avy any Mayotte nandalo tao La Réunion ary eto Madagasikara amin'izao fitsidiana amin'ny fomba ofisialy ara-panjakana izao zany enitsika izany ny tafondro izay nanomboka tamin'ny figadonan'ny fiaramanidina toy Ivato mjora tamin'ny folo ora sasany katrika ny tafondro voalohany dia mandeha tsikelikely zany mariky ny fanomezam-boninahitra izany filoha frantsay mivady izany tafondro raiky amin'ny roapolo moa amin'ny lanon'ny arifenitra amin'ny lanonana toy izao andraisana amin'ny fomba ofisialy ity fitsidiam-panjakana tanterahan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady eto Madagasikara ity ny filoha frantsay Emmanuel Macron no filoha frantsay fa efatra nanatanteraka fitsidiam-panjakana na visite d'état zay aloha ny tsara ampahafantarina misy filoha-pirenena tsy tonga eto amintsika fa mety tsy fitsidiana ara-panjakana tanterahany fa mety hoe fitsidiana ofisialy fanatrehana fivoriana iraisam-pirenena fa ity tena amin'ny arifenitra zany dia ity no faratapiny amina firenena roa
efa nambara ombenombeny araka nambaranao teo Christian Rakotoarsoa ny général de Gaulle no nanatanteraka izay visite d'état izay voalohany teto Madagasikara tamin'ny taona 2016 sy 2016. François Mitterrand raiky amin'ny 30 taona tao aorian'izay tamin'ny taona 20 sy 2016. Ny filoha Jacques Chirac ny taona 5 sy 20. Io no fitsidiana ara-panjakana farany no tanterahana filoha frantsay teto Madagasikara ary izao taona 20 sy 20 izao indray ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Teo ny olana elan'izay nefany tsara ihany mampatsiahy mira satria mety amera-panontaniana ihany ny tokantrano tany hoe tamin'ny 20 sy 20 andisany filoha frantsay François Hollande tonga teto Madagasikara saingy tafiditra tao anatin'ny fitsidiana ofisialy tao anatin'ny fandraisantsika ny fivoriany ireo tany miteny ampanina manontolo ny teny frantsay na ny francophonie. Raha mahatsikaritra ihany koa tsika ny tokantrano any fa manomboka mifanesy ny tafondro zany ny fahainoantsika anazy izany hoe efa mimanakaiky ny fiarakodia mitondra délégation frantsay mitondra ny filoha frantsay Emmanuel Macron mivady ny sary hitantsika farany teo zao dia teo Korondrano ny azo an'ny Mare Masay izany hoe efa manomboka mahazo ny lalambe mikodana mihazo aty amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ary raha ny fandehan'ny fiara moa zany dia mazava ho azy fa afaka minitra vitsivitsy dia efa higadony eto amin'ny lapan'ny Iavoloha ny délégation ary dia efa mazava ho azy moa fa efa miandry amin'ny fanomezana voninahitra sahaza azy reto vahiny manakaja tonga eto amintsika reto. Raha tsivina Christian tamin'ny volana Jolay tamin'ny taona 2024 tamin'ny filoha Andry Rajoelina mivady nahazo fanasana tamin'ny filoha Emmanuel Macron tamin'ny fanokafana ny Jeux Olympiques tanterahana tao Paris no nisy ny fionana farany tamin'ny reto filoha mirahalahy reto. Teo ihany koa no nanekeny ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa ho avy nanaiky ny fanasany ny filoha Andry Rajoelina anatrika ho avy eto Madagasikara zany tanteraka ity fitsidiana ara-panjakana ity. Zava-misy amin'izao fotoana izao efa vonona tanteraka ny eto amin'ny lampam-panjakana eto Iavoloha. Ireo miaramila asana mahita tsika any tokantrano any ny tapis rouge efa mipetraka somatsara ndreo eo anivon'ny tafika efa hita ihany koa eto ny mpanao gazety efa samy amin'ny toerana sahaza azy mihitsy vadin'ny filohan'ny repoblika no hitantsika amin'ny sary ary minitra vitsivitsy teo aloha teo dia efa nanao fitsirihana faraparany dika izany fa tsy natao ambanin-javatra ny pitsopitso ny rehetrarehetra ao anatin'izao fandraisana ny filoha frantsay mivady izao ary ohatrany mandray vahiny manakaja ao tokantrano dia tsy maintsy mijery ny pitsopitso ny rehetra amin'izany lafiny rehetra izany. Tsara marihana ihany koa ngamba ny ora fa misy fipetra sy fientra tsy maintsy najaina ihany koa eto amin'ny lampam-panjakana eto Iavoloha satria na ny mpanao gazety vahiny na mpanao gazety malagasy dia misy faritra tsy azo ioarana. Io moa amin'ny fitsidiana ara-panjakana toy izao ary indrindraindrindra ihany koa atao hoe firenendehibe ohatran'ny la Frantsa filoham-pirenena frantsay tafiditra ao anatin'ireo firenena 7 matanjaka indrindra maneran-tany ny atao hoe G7 dia misy fenitra takiny izy ireo amin'ny fiarovana mipetraka ka mafy tena mafy ary farak'izay ambony izany fipetra sy fenitra amin'ny fiarovana sy ny fandriampahalemana izany ka na natao ary hoe ny fidirana teto amin'ny lampam-panjakana teto Iavoloha dia efa somary enjakenjana ihany ary nanaraka an'izay fenitra izay ny mpanao gazety moa zany raha ho tazantsika rehefa avy eo maro dia maro izy ny eto amin'ny lampam-panjakana eto Iavoloha fa dia mipetraka amin'ny andaniny sy ny ankilany tapis vahiny mpanao gazety
efa dony mahitsy asa pas tiana zay hoe kamfenitra tsy mitomiko au millimètre près ho ny filazan'ny vazaha azy a ny zavatra misy ety na eo amin'ny fitandronan'ny filaminana na eo amin'ny resaka arifenitra tena manaraka izay fenitra iraisam-pirenena izay Christian. Raha iverenana kely le fanasana sy ny fionana teo amin'ny filoha rontonta farany tamin'ny 17 jolay tany a Paris raha ny fandaharam-potoanan'ny filoha frantsay tamin'ireny lalao olimpika ireny le teritery saingy nanana fotoana izy nomena ny filoha malagasy nandraisana anazy ary ny fanekeny ihany koa ny fitsidihana ara-panjakana toy izao dia midika zava-dehibe ihany koa amin'ny fifandraisana tany rotonta Madagasikara sy Frantsa moa hatramin'izay dia efa nampifandraisan'ny tantara ary inona fa mbola fanamafisana izay fifandraisana izay ihany ny dikan'izao fitsidihana ara-panjakana izao sy ny zavatra hodinihana tsy ho resahana mandritra nyty androandroany ity satria raha ny fandaharam-potoana ihany koa miora dia akoatra ny fandraisana ara-panjakana sy ary amin'ny fomba ofisialy eto manoloana ny lapa dia mbola misy dinika maromaro ihany koa ao anaty lapa ao. Tafiditra ao anatin'ilay atao hoe arifenitry ny fitsidihana ara-panjakana avokoa izany Christian Rakotoarso eo aloha ny fisafona ny andiatafika ny firedonana ny hira-pirenena avy eo ihany koa ny fionana na le hoe relation fionana rencontre bilatérale izany hoe fionan'ny rotonta misy ihany koa ny fifanaovan-tsonia mpiara-miasa anatin'ny tsy hoe isika eto no mamorona na hoe te hanao an'izay fa anatin'ny arifenitra iraisam-pirenena mihitsy amin'ny izay fitsidihana ara-panjakana izay ankoatra ny fifanaovan-tsonia dia misy ihany koa ohatra ny fitsidihana atao hoe monument culturel izany hoe vakoka ohatra eo amin'ny resaka kolotsaina misy ihany koa ohatra ny fionana ara-ekonomika ara-toekarena ary maro misy mpandraraha maro be izay ao anatin'ireo orinasa frantsay matanjaka ny filazana azy moa hoe côté en bourse anatin'ny CAC 40 izany hoe ireo anatin'ny tsenam-bola ny bourse any Frantsa tonga eto Madagasikara izany hoe eo ny lafin'ny ara-politika fa eo indrindra ihany koa ny lafin'ny ara-toekarena eo amin'ny tany rotonta mbola tsy voateny teo miora fa isy aorianan'ny dinika tsy azo andretra hatrehana dia mbola isany koa dinika iarahana amin'ny délégation izany hoe mety misy ministra misy mpanolontsaina ao iaraka ifampidinika amin'ny filoha rotonta dia isy ny valandresaka atao amin'ny mpanao gazety ataon'izy mirahalahy zany eo amin'ny fivoahana mialohan'ny itoizan'ny programme ny vadan'ny filoham-pirenena rotonta moa manana ny fandaharam-potoanany ihany koa tsy mitovy amin'ny filoham-pirenena dia matetika mifarana amin'ilay antsoina hoe banquet rehefa misy fitsidihana ara-panjakana toy izao izany hoe ny fanasany ny filoha tompotrano izany hoe ny filoha ratsoelona moa izany amin'ny fotoana ity ireo filoham-pirenena hafa fomba fanao maneran-tany izany ary ny tsara marina izany dia tsy aitraitra ity fandraisana ny filoham-pirenena Emmanuel Macron ity fa misy tombotsoa maro ao ambadika izao fitsidihana ara-panjakana izao
fanambarany Christian teo ny lapam-panjakana iavoloeny efa nyrefitra ny tafondro misy 220 ao anatin'izay rifenitra sy fomba fandraisana ny olo-manakaja ambony eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha zay misy 220 eo teo ny tafondro ny poaka mety tsy hentsika tao anatin'ny fandefasana ny orona tsara fa nisany zava-dehibe ao anatin'izay fandraisana vahiny izay asa esge inona ny mety ho hevitra nireny fanapohana tafondro ireny amin'ny fandraisana olo-mpanjakana ambony tahaka izao manankiray izy io iantsa ara-pifanajana tokoa hoe rehefa misy vahiny manakaja tonga ohatrany io indrindraindrindra amin'ny fitsidiana ara-panjakana ihany no afahana manapoaka tafondro 220 vava ohatran'izao rehefa ohatran'ireny hitatsika rehefa mandray ny filoha-pirenena amin'ny anatin'ny fankalazana ny fety ny fahaleovan-tena ny 20 jona reny zay zany ny zavatra anankiray lasitra anankiray ihany koa eo amin'ny sehatra iresam-pirenena amin'ny resaka arifenitra hoe rehefa misy fitsidiana ara-panjakana izay dia misy an'izay fanajana manokana amin'ny fanapoahana tafondro izay. Misy heviny be le hoe 220 fa tsy hoe hafa anisany misy heviny fa mila amin'ny ara-tantara moa zany mikasika an'izay antsa zay no lamina napetraka amin'ny resaka hoe arifenitra dia efa lasitra napetraka ihany koa fanarahan'ny firenena rehetra izay hoe 220 vava ny tafondro zay no apoaka rehefa misy fitsidiana ohatra zay aloha zany no makasika izay tafondro izay zany hoe efa eny amin'ny lapam-panjakana iavoloha zany izy ireo andrasantsika moa ny sary rehefa aveo rehefa vonona makasika izay fatongavany filoha frantsay Emmanuel Macron mivady anao zay fididiana ara-panjakana izay ny lapa no fiasan'ny filoha-pirenena manana lapa anankiroa sika SG misy ny eny amin'ny lapa Nambotsirohitra dia misy ny lapam-panjakana iavoloha misy antony manokana ve hoe andraisana azy eny amin'ny lapam-panjakana iavoloha amina vahiny tahaka izao entiko iantsa somary miverina kely fotsiny ako angambany amin'le fantanianao meloha teo mikasika an'le dikan'le tafondro 220 vavy iny satria tany amin'ny resaka ara-miaramila izy io zany dia rehefa misy karazana ohatrany hoe signal fanaondrareo amin'ny fanehoany ihany koa hoe miainao anaty fandriam-pahalemana na hoe hiditra ao anatina fotoana anankiray andro fahalemana zany raha ohatra ka sendra nisy hoe mety fifandonana teo anatin'ny sehatra anankiroa ao anatin'ny hafanana tanteraka ny eto ary tsara ny andro tsara ny andro tsara ny andro ety mino fa manerana ny Antananarivo efa araka ny fanambarany Christian teo zany ireo mpanao gazety misy estrady manokana mizara roa ny toeran'ireo mpanao gazety ireo pakasary antsoina hoe ofisialy no ety anoloana maka ny sariny fahatongaran'ny filoha frantsay sy ny fitsenan'ny filoha malagasy mivady efa mitritsensika ny tokantrano any fa ny sirène ny amin'ireo pisavalalana le motara izay tazantsika tamin'ny sary teny tsara sotra sy ny teny koron-drano itsofoka ny mare masay dia efa eno any araka ny efa voalazanao efa mety manakaiky efa akaiky ary matoa moa zany izy mivady
tombotsoa reto dia efa manana ny vaovao ihany koa izy vaovao farany hoe aiza ho aiza efa iny manakaja ireo ary satria izay le nambarako teo Christian tsy mandehandeha fahatany ny lanonana ara-panjakana toy izao fa tena misy manaraka ny arofenitra ary filaza vahiny hoe chronométré au millimètre près zany hoe efa voakajikajy amin'ny pitsopitsony rehetra eo amin'ny tafondro faraiky amin'ny roapolo no migadony eto ny filoha frantsay mivady asa tafondro fahafiry izay teto moa isika Christian mety ny tany atokantrano mety na eno hoe fahafiry na vitananisa fa faraiky amin'ny roapolo katroka no migadony eto tena hoe manaraka an'izay arofenitra izay efa misokatra ny barrage barrière eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha zany hoe efa sekonda vitsy efa ao izy efa hiditra izy zany. mangina tanteraka ny eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha raha hitantsika amin'ny sary dia misy ny mpiambina garde du corps izay manao fihetsika manome toromarika ho an'ireo motard hoe raha ny azo atao hoe interprétena anazy dia toy ireny manome baiko ny fiaramanidiny ireny hoe mahitsy sasany ndana mahazo ny akavanana sasany mahazo ny akavia fa akaiky dia akaiky ary na ny feon'ny fiara dia efa eny ny feon'ny fiara iny migadona ny lapam-panjakana Iavoloha. alao isika ny tokantrano miara iaina mivantana ny zava-misy aty amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. somary hitantsika ny fisambarabana teo amin'ny filoham-pirenena malagasy mivady tamin'ny filoham-pirenena frantsay mivady ary raha hitantsika amin'ny sary amin'izao fotoana izao dia tao anatin'ny firalahiana tanteraka ary hita hoe filoha efa mifankazatra tsy misy zavatra amadika na raha andeha hisavany andeha tafika ny filoha rotota dia ny première dame rotota kosa ato ambadiky ny tapiato anatiny
tsirairay avy misy aloha ny fakana sary fandroany satria fa nisy ny fakana sary toempahatongavana zay moa hitantsika tamin'ny sary fa dia samy araky ny arifenitra dia samy nanana ny lalany ny filoham-pirenena sy ireo ramatoavadiny samy anana ny fandaram-potoanany ihany koa rehefa avy eo efa somary natsidika miora teo ihany ny mikasika ny ofizotran'ity fitsidihana ity na ny tao hoe ny tapany voalohany satria ny tapany voalohany dia saika ato anatin'ny lapam-panjakana eto Iavoloha avokoa no hitranga nanomboka tamin'ny fandraisana teto amin'ny vavahadin'ny lapa ary ny ho ao anatin'ny lapa ao isy afaka minitra vitsivitsy ny fionana tsy azon'ny be sy ny maro atrena na le atao hoe huis clos lafin-javatra maro no tsy maintsy ifampiresahany roa tonta eo mahakasika ny fifandraisana Madagasikara sy Frantsa mahakasika ny aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana akoatr'izay ny fiatrehana ny fiforian'ny voamera ny ranomasimbe indiana rapitsa fa akoatra ihany koa moa zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana izao tsy adino fa dia ao anatin'ny hiatrehana ny fandevenana ny paparay masina ihany koa isika amin'izao fotoana izao ary maro ny zavatra maneran-tany no ifampiresahany filoha roatonta aorianan'izay isy araka ny fanambara teo ny valandresaka atao amin'ny mpanao gazety aorianan'ny fionana ary ny filoha Emmanuel Macron moa rehefa avy eo sy ny filoha malagasy Andry Rajoelina ny tolakandro dia mbola iona amin'ny tanora eny amin'ny ifanakalo hevitra sy fampizara traikefa amin'ny tanora maro tsy fety Madagasikara ihany fa fety Afrika eny amin'ny lapam-panjakana eny an-tafiavaratra fa amin'izao fotoana izao aloha dia isy ny fionana fohy eo amin'ny filoha miralahy hoe rencontre bilatérale misy fotoana fohy afaka atrehan'ny mpanao gazety amin'izy io fa avy eo asaina mivoaka ny mpanao gazety fa hiresaka mitokana izy miralahy fa mbola isy ihany koa rehefa avy eo ny fionana irahana amin'ny maro misy minisitra misy mpanolo-tsaina ary dia aorianan'izay vao isy ny fionana amin'ny mpanao gazety sy ny toany fandaram-potoana ireny notantarainy Christian Rokotarsosy Miorarinena ireny ny zava-misy eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny hitra ao anatina efitrano manokana izany amin'izao fotoana izao ny filoha malagasy Andry Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron anao izay fionana manokana eo amin'izay samy filoham-pirenena azy ireo izay akoatr'izay dia misy efitrano hafa ihany koa amin'ny lapam-panjakana Iavoloha anaovandreo ministra avy amin'ny firenena roatonta ny andany sy ny ankilany ireo délégationna frantsay izany sy ny ireo ministra eto Madagasikara izy ireo izay samy hifandinika mahakasika ny fanatsarana fiara-miasa ho an'ny firenena roatonta avokoa izany no anton'izay tsy haintsika izay hoe firy minitra na ora firy izy ireo no tsy azo alaina sary raha teo ihany koa moa ny fionana dia akoatra ny fionany filoham-pirenena sy ny ireo fionana ministra ireo dia manana fandaram-potoanany manokana ihany koa ny vadiny filoha roatonta dia ramatoa Miandry Rajoelina vadiny filoham-pirenena malagasy eo ihany koa ramatoa Brigitte Macron vadiny filoham-pirenena frantsay somary hitantsika hoe manana fandaram-potoana samihafa izy ireo andriamatoa SG mety fantaniana manitikitika ny olona ny tokantrano any hoe amina fitsidihana ara-panjakana tahaka izao tsy afaka manatrika ve zany
ny vadina filoham-pirenena mba mety fanontaniana mety manidikitika ny olona ny atokantrano any zay. ia fotoana toy izao tokoa matetika mipetraka izay fanontaniana zay kanefa tsara fantatsika fa foy ilay fotoana anaovana ny fitsidihana ofisialy ara-tantara tamin'ny fotoana mbola sarotsarotra ny atao hoe fifandraisana amin'ny resaka fifamoivoizana sy ny sisa zany dia nisy fotoana tena ny fitsidihana ofisialy sy ara-panjakana zany dia maharitra fotoana elaela mihitsy 3 andro 5 andro na zavatra ohatr' zany fa amin'izao fotoana izao matetika ny fitsidihana ara-panjakana dia saika nafoezina arak'izay atao fa ny votoatiny no ezahana atao maromaro dia izay indrindra mety antony iray zany hoe ifampizarana ny fitsinjarana azy ohatran'izao hoe misy samanana ny fandaram-potoanany na ny filoham-pirenena roalahy na ny vadin'izy ireo avy zay ngamba mety hoe fanazavana anankiray afaka hoentina mikasika an'izay fandaram-potoana zay antsany mikasika ny hoe ny faharetan'ny fifampiresahana ny fotoana toy izao dia matetika eo amin'ny 5 minitra na ray ora na arakaraka ny fampiresahanao satria mety ho lavalava kokoa mety misy fotoana mety mihoatra le fampiresahana rehefa tena tafiditra lalindalina izay ny rotonta dia fa ny matetika ny eo amin'ny lasitra zany dia eo amin'izay hoe napetraka matetika 30 minitra 20 minitra arakaraka le fotoana sy ny lamina napetraky ny rotonta. Raha ny fandaram-potoana eto am-pelantanako ihany koa eshea ao anatin'izay fandaram-potoana ny izy miravavy vada ny filoha rotonta zany aorian'ny fisakafoanana dia nao fitsidihana orinasa mpanao rafia eto andrenivohitra ramatoa Brigitte Macron dia ny orinasa Made for a Woman ity orinasa ity izay mandray an-tanana ireo vehivavy sahirana sy ireo vehivavy niara-ny herisetra mba hiotra mifiainana ny asa tanana vita amin'ny rafia moa dia alefa makany ivelany avokoa ireo vokatra malagasy vokariny andriambavilanitra ireo ka madame Hélène Akbaralina namorona izay orinasa Made for a Woman izay anatin'ny fandaram-potoanana eo ihany koa ny fitsidihana ireo ankizy zatovavy niara-ny herisetra amin'ny fitoerana manokana izay ramatoa Mialy Rajoelina vady ny filoham-pirenena moa zany no nanangana azy amin'ny championne tompon-daka amin'izay ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalasy ny mahavavy azy izay manana fitoerana be dia be moa zany isika eto Madagasikara ao anatiny izay tetika asany ramatoa Mialy Rajoelina izay amin'izay ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalasy ny mahavavy izay fa amin'ity fandaram-potoana ity dia hitsidika izay toerana manokana izay zany izy miravavy hijery ireo fomba rehetra fandraisana tanana ireny ankizy hiara-ny herisetra ireny indrindra ihany koa ny mety hoe lafin'ny fiara-miasa iarahan'ny rotonta afaka mifanampy ao anatin'izay mandra-piandra ny fotoana ivoahany ireo filoha rotonta sy ireo délégation minisitra izay samy manana ny fionany amin'ny efitra samihafa izay moa andriamatoa secrétaire généraly dia mbola isy rehefa avy eo zany mazava ho azy fekevitra ivoaka asa mety hoe endrika fanambarana ve no ivoahan'ilay vokatry ny fifampidinihan'ny rotonta rehefa avy eo izay azon'ny mpanao gazety hatrehana ny amin'izao moa mbola tsy azon'ny mpanao gazety hatrehana. Io zany araky ny fandehan'ny resaka izy mirahalahy ao hitantsika hoe misy fanamarana iombonana fa ny zavatra efa mazava aloha tsy dia hoe tsy maintsy isy ny resadresaka sy tafatafa izay ho ataon'izy mirahalahy miaraka amin'ny mpanao gazety ilazalazany ny zavatra noresahana
tao anatin'ny tamin'ny tao anaty trano mihidy nandrisa amin'izao fotoana izao io zay zany no anisan'ny andrasantsika hoe inona tokoa no hoe zavatra ivoaka ao anatin'izay fampalesahana izay zay no anisan'ny andrasany maro zany mikasika ny ireo sehatra rehetra maro iarahan'ny Madagasikara sy Frantsa miasa hoe inona no zavatra vokatry ny resaka mivoaka avy ao amin'ny sehatra avo dia avo sehatra ny filoham-pirenena satria miainga avy amin'izay ny lalak'izorana indray ny fiarah-miasa eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Efa maromaro moa ny fiarah-miasa ny tanisaintsika tamin'ny tapany maraina teo any amin'izay fiarah-miasa ny Madagasikara sy Frantsa izay raha fehezana dia matotra azo tsapaitana ary mbola isy endrim-piarah-miasa vaovao zany ivoaka rehefa avy eo fa anisany zavatra goavana ihany koa Andriamatoa SG mifanindran-dalana amin'izao fandraisantsika fitsidiana ara-panjakana ataon'ny filoha frantsay izao sady misy ifandraisany raha teo amin'ny fiarah-miasa ny Madagasikara sy Frantsa dia 20 taona ty aoriana dia niverina ao Mahajanga indray ilay fanazarantena iraisam-pirenena efa fanao ho an'ny tafika aty amin'ny faritra ny ranomasina indiana tulipe 20 sy 20 no iantsoana azy io izay nanomboka androany araritra 5 andro izy ty dia fiarana miaraka manao fanazarantena zany atao namafisana ny fiarovana ho andreo firenena ty amin'ny ranomasina indiana misy fanadihadiana nomany televiziona malagasy tsara ho fantatra goavana ihany koa izay eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao dia ho arahantsika vetivety miaraka amin'ny Griffine Bakolinaina eo am-piandrasana ny valiny fifampitiniana eo amin'ny filoham-pirenena rotonda dia ny filoha malagasy Andry Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron izany. Tulipe 20 fanazarantena iraisam-pirenena izay tanterahana eto Madagasikara ho any ireo firenena 5 aty amin'ny faritra atsimony ny ranomasimbe indiana miarabantsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy fandarana manokana ity arahantsika ity entinay amin'ny tinana aminao manahoana ny fizotrana izany fanazarantena iraisam-pirenena tanterahana eto Madagasikara izany izay efa fanao isan-taona izy io mifandimby amin'ny La Réunion isika eto Madagasikara mampiatrano an'izany fanazarantena lehibe iraisan'ny tafika rehetra izany mizara roa ny toerana anaovana amin'ny fanazarantena ary anisany mandray anjara avokoa ny tafika rehetra na ny tafika tanety ny tafika an-dranomasina ary ny tafika nabakabaka ankoatra ny vata-miaramila arak'izany dia maro ihany koa ireo fitaovana ampiasaina ny sambo ny fiaramanidina andao arahantsika ary ny fanadiadiana. Efa fanao maneran-tany mba hahafahana manatsara ny fiarah-miasa ara-tafika indrindra fifampizarana traikefa ny fanazarantena iraisam-pirenena isany manatanteraka izany ety amin'ny faritra atsimony ranomasimbe indiana isan-taona. Faritra Boeny Mahajanga no nandray ny fanazarantena iraisam-pirenena nitondra ny anarana Tulipe 20 Ny tanjona moa dia mazava nositsika ka tsy afaka amen'olona samyrela ka tsy mahavita tena fa tsy maintsy misy ny fiara-mientana eo amin'ny firenena mpifanolobody rindra eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana aty amin'ny faritra atsimony ranomasimbe indiana. Eo koa ny tanjona faharoa dia mba hiatrehanareo amana maro lafy na voajanahary zany na ataon'olombelona izay tsy mitrahatra mivoatra amin'ny endrika maro. Ny fanazarantena toy izao moa zany dia fanao io maneran-tany arakaraky ny toerana misy na amin'ny
kontinanta maro samihafa fa raha sika atao amin'ny faritra atsimon'ny ranomasimbe indiana dia efa nisy fahely raha tsika fotsiny aho afa-tsiny hoe ivondro izay natao tamin'ny taona 2021 tany faratratsinanana tany Tomasina ny Papanga 2024 izay natao tany Nosy La Réunion dia naraisitsika anjara koa dia ity moa zany ny tulipe izay atao eto amintsika io dia fifanarahana amin'ny firenena rehetra rehefa misy ny fanarahana dia atindray tapaka fananaovana azy teo ny antony ilana azy dia fanapafisana ny fahaiza-manao eo amin'ireo tafika tsirairay isaky ny firenena voalazako eo koa ny fanamporozana traikefa ao anatin'ny fahasamihafana na amin'ny lafiny ara-polona zany na ara-pitovy am-pidiana na ara-pitaovana. Madagasikara, La Réunion, Maurice, Seychelles ary Comore no firenena 5 mandray anjara amin'ity fanazarantena iraisam-pirenena 520 ity. Ankoatr'izay anefa na tonga solotena eo anivon'ny PCIAT na ny mpandrindra ny hetsika rehetra i Botswana. Ny 20 volana avrily teo no nanomboka ny manœuvre internationale. Ankoatra ny vata miaramila dia fitaovana taktika maro no ampiasaina. L'objectif de l'exercice Tulipe 25, c'est bien d'abord, c'est le volet militaire de la coopération de l'océan Indien. Donc nous, on est là pour travailler ensemble. Donc cet exercice, c'est l'aboutissement d'un an de travail de ce qu'on appelle la coopération, où on va faire des échanges avec des unités malgaches qui viennent chez nous à La Réunion pour travailler, et nous qui venons ici pour travailler, et également avec les pays de la Commission de l'océan Indien. Et donc cet exercice, c'est l'aboutissement de tout ça. Et ce qu'on vise en fait, c'est l'interopérabilité entre nos armées, c'est-à-dire chacun apporte à l'autre ce qu'il faut pour opérer ensemble. C'est d'abord ce qu'on appelle une interopérabilité humaine, ça veut dire se connaître, se parler. Ensuite, technique, se comprendre, pouvoir opérer ensemble pour ensuite avoir des effets sur le terrain. Tulipe 25, c'est 1500 soldats qui seront rassemblés ici à Majinga, avec des moyens importants, puisque nous aurons un avion A400M qui vient de Paris, de la France, en renfort pour nous aider à nous entraîner. En fait, c'est une forme de considération que Paris donne à cet exercice. Et puis, on a les avions kazakhs qui viennent de La Réunion, et surtout, on a les bateaux avec un patrouilleur qui vient d'Antsiran, et puis un autre patrouilleur qui vient des Seychelles, et 2 avions qui viennent des Maurice et de Seychelles également. Tsy afaka milolondrery ireo firenena 5 amin'ny manosy azy fa mila mametraka fiara-miasa matipaika indrindra manoloana n'ireo ambana misy aty amin'ny ranomasimbe indiana. Ny tafika an-tanety no maro anisa mandray anjara ao anatin'ny fanazarantena toy izao, fa na izany anefa mandray anjara ihany koa ny tafika anabakabaka sy ny tafika an-dranomasina avy amin'ireo firenena ireo. Ankoatra ny malagasy izay mampiatrano ny fanazarantena, mandray anjara-tena amin'ny fahatombombana ny fikarakarana dia manome lanja manokana ny fanazarantena toy izao ry zareo frantsay. Amin'ny alalan'ny fanomezana